dia nio akaikin'andriamanitra no mahatsara ianao Jehova tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra
sitracao Jesô toneo ty fotomany torovandrova tsentosento sesilany tsy miafina minao inzao fa te hitrotra andany tendrinao tsaroko mafilotra fa ny kapoka avy aminao ty Udirainay lalanda asangatro isanandro tsy ho afaka tambavy fa fantatra ihany fa malahelo ianao raha tsy voakarakary ilay tempolinao ianao ry fiangonanao totoloranady nitambinao tsy ovetry miasa fazakivy Jesosy tomponao izy no herinao ny anarany faneva hoentinao Tendendo isanandro ampaherezo tu fandai faenjen eriputsy metulan ny tena sinisan hiasa hoanao maremiane nefa eo nisandrinao sy aiko ny andany Amuzan sunuan ni saju nani ay ni andu bulaku curala que fai fuku abuku Sono fiangunato Sono fiangunato
Endry ava-malala rehetra ao ny tompo a tonga indray ny fotoana izay aonatsika indray amin'Andriamanitra ray amin'izao ora sy fotoana izao naiza misy atsika andrenesantsika indray an'izao onjam-peo eto amin'ny fiotazan-tsoa izao miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ny isa tokantrano rehetrarehetrany ny isa-pianakaviana ary indrindra ny any velany rehetrarehetrany na ny any Frantsa zany na ny any Allemagne zany na ny any Italia zany na ny any Maurice la Réunion any a dia miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a lohan'ny fiangonana indray a amin'izao a fotoana izao ary manoloana zany dia tonga etontsika miona amin'ny fifaliana manatrika atsika ny tompo riavana andehantsika rehetrarehetra hiaraka me voninahitra azy satria mendrika no memboninahitra ny tompontsika voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery ihany haleloia masina 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 Jehova tompo maro endriky ny voninahitany rehetra amen dia mbola ho am'tombona mandrakariva ho amintsika ny riavana ny fahasoavana ao mpampiadanana avy amin'Andriamanitra ray a sy Jesosy Kristy tompontsika amen andehantsika mbola itohiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fa 5:70 salamo fa 5:70 a ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 iteran'Andriamanitra tsika rehefa avy eo amin'ny alalan'ny hira fa 3:50 ao amin'ny boky kira hoe feno fiterananao izay ray a ny andininy voalohany sy ny faharoa ny ataontsika aoriana zany rehefa hitatsika riavana ny salamo fa 5:70 a ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 a dia rahantsika rehetrarehetra manandratra zany a amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hanandratra anao ary Andriamanitra mpanjaka o sy hankalaza ny anaranao mandrakizay tory hankalaza anao isan'andro aho sy itera ny anaranao mandrakizay tory lehibe Jehova ka tokony ho teraina indrindra ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazany ny taranaka rehetra samy itera ny anaranao amin'ny mpandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga ny saintsaintso ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko hanonona ny fahatsiarovanao ny haben'ny fahatsiarovanao izy sy iobo ny fahamarinanao mamindra fosy miantra Jehova maharo-po sady be famindrampo izy manisy sosoa izao tontolo izao Jehova ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra Jehova o miteranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina ny saotranao amen feno fiterananao izay ray a ka misaotranao noho ny sosesehena izay nafafinao anay a ka misaotranao a izay voalohany a sy ny faharoa
afaka itsika rehetra ry havana voninahitra ane no asandratra ho anao ry ilay Andriamanitra ray be fitiavana indrindra ary ilay mpahary an'izao tontolo izao misaotra anao zahay Jesosy malala noho ny fitiavanao anay ka nampiona anay indray ampifaliana tahaka izao indray eto amin'izao toerana izao ary andronao androany Jesosy dia nitominao izay rehetra izao na ny hatrany atokantrano rehetrarehetrany na ny ampitan-dranomasina rehetrarehetrany ka mandre an'izao onjam-peo izao dia miaraka miondrika manome voninahitra ny anaranao masina izay satria mendrika nomem-boninahitra ianao ary indrindra Jesosy hasandratra eo anao izany misaotra anao koa Jesosy ny tahinao na dia tao anatin'ny herinandro iny ihany ara Jesosy malala dia nitahinao ny vahoakanao rehetrarehetra nisy ny narary Jesosy dia nisitranonao nisy ny nanana olana tompo ka nitaraina sy nitodika tany aminao dia namaly vavaka nisy ireny tsiraray avy ianao ary namaly an'izany tamin'ny mpitiavana tanteraka tokoa ary indrindra tamin'ity androandroany ity na dia tamin'iny alina mangina alika ny fahafatesana iny ihany ara tompo dia mbola nitahinao izay rehefa natory tahaka ny maty dia ny foazonao indray dia nomenao maraina vaovao tahaka izao ka dia indrehetra izahay Jesosy nisaotra anao satria velonay natrapamonjena nisaotra anao ihany koa tompo noho ny amin'izao fotoana rehetrarehetra izao dia apetraka ifeno mba ny fitaritanao izany tompo enganeka ny fananao masina ny anjaka mahery anjaka feno amin'izao fotoana izao ho voninahitra ny anaranao rery ihany Jesosy raha mivory nefa ny zanak'Andriamanitra tahaka izao eo koa Satana Jesosy malala mitady hirika hanelingelenana amperikerehana mpanomponao tsiraray avy ko ianao Jesosy malala nefa nanome fahefana hoe roainy devoly dia andositra anareo izy ko fahefana feno avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no andidiana androany amin'ny tena ny asa matin'ny Satana rehetra tsy anakerina fahefana amin'izao fotoana rehetrarehetra izao fa ny andavaky ny elo amin'ny zahazany na inona evi-petsin'ny Satana rehetra hanelingelina hatrany amin'ny tokantrano rehetrarehetra any amin'izao alala izao onjam-peo rehetrarehetra izao dia tsy hanana fahefana izany fa dorana ny afi-mason'i Jehovah any andavaky ny elo amin'ny zahazany fa ny any angatana aminao tompo dia aoka ny fananao masina ombanay rehetrarehetra ho voninahitra ny anaranao rery ihany tehiteranao izay Jesosy malala tia ankalaza ny anaranao foana izay Jesosy satria velonay natrapamonjena tahaka izao kanefa kosa tompo tsotsotra tahaka izao ihany mitsangan'izay dia miondrika ny amezanay voninahitra ny anaranao ka mba raisy ny feo anay hiaraka amin'ireo anjely marobe any an-danitra manao hoe masina Jehovah tompo maro endry ny voninahiny tany rehetra amen petraka itsika rehetra ry havana eny arariavana alohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra andehantsika mbola hitohideran'Andriamanitra amin'ny firana fa 17 amin'izanto ny andininy ny voalohany sy ny fahatelo hiderahantsika azy satria lehibe loatra izy ary dia tena hoe eo ambonin'ny fiderana zany Andriamanitra izay hivavahantsika izany ka tsy diso anjarany izany tsika amin'izao alahady izao hidera azy ame voninahitra azy hoe midera ny anaranao izay ry tompo ka hira no vetesinay hoe aja saotra hery mba raisoanao Cairá
n'Andriamanitra ry havana izay tonga amintsika amin'ity androany ity a, dia hitantsika zany ao amin'ny Filipiana toko fahaefatra dia ny andininy fahaenina no vakitsika ao anatin'izany. Filipiana toko fahaefatra ny andininy fahaenina ny ampejy 202 raha mitovy ny baibolitsika. Filipiana toko fahaefatra ny andininy fahaenina. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza manana amin'inona na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambanin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fahangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Izay indray ry havana ny sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika. Mamangy atsika menakavy indray amin'izao alahady maraina izao. Tsapamantsy ny ry havana fa tena mamangy atsika ny tompo satria maninona misy manao, misy mitebiteby aho ary misy matahotra mihitsy ny ao ry havana. Ary tena tsy manana hery intsony amin'izao ora sy fotoana izao hoe inona indray ny atao. Ohatra zao androany hoe inona indray izao no lazain'ny filoha eo rehefa androandro dia manahy mihitsiny satria mbola ho tapaka indray izany ny fitadiavana rehetra, mbola tsy misy indray izany ny asa rehetrarehetra eo anatrehan'izany dia hananana fanahina tanteraka tokoa ry havana. Misy ao tsy manana anateny ihany ko anina ary, misy ao ihany koa no mitoloko mihitsy ny androany ry havana hoe inona indray raha izao no mbola mitohy dia ahoana indray izany. Fa ny tompo mihitsy ry havana no miteny amintsika amin'izao ora sy fotoana izao hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona hoy ny tompo ry havana. Fantany aneo io zavatra mahazo atsika io hoe ary tsy tsika rery ihany fa eran'izao tontolo izao dia mitondra an'izany hoe dia eto amin'ny fahasalamana amin'izao aretina izao ry havana. Atao fifaliana lehibe ho antsika mianakavy izany hoe Jesosy mihitsy no mampahery atsika amin'izao andro izao. Jesosy mihitsy no miteny amintsika rehetrarehetra amin'izao ora sy fotoana izao hoe aza manahy intsony fa aoka ny fivavahana sy ny fisaorana naoko ataonareo ao fiderana an'Andriamanitra. Misy anery havana efa tena miverin-dalana mihitsy fa resiny izao fiainana izao. Misy nefa tsy mivavaka intsony fa ohatra ny lasa variana eo anatin'ny fiainana. Misy ary nefa lasa saro-po mihitsiny fa tsy haiko eo voabaiko ny tamin'izao fiainana izao very havana dia tsy hita intsony izay azo atao. Kanefa ndry havana ny tompo androany mampahery atsika rehetrarehetra. Zanak'Andriamanitra ianao tsy tia ny hijaly, zanak'Andriamanitra ianao tsy tia ny feritraina matoy izy miteny hoe aza manahy aza manahy. Vao marainy ny andro dia inona ny hoanina, inona no sotroina, inona indray no amin'ny herinandro iny, inona indray no atao mandritra izay 5 andro izay indray. Fa Jesosy efa manomana lalana ho atsika ry havana, lalana tsara nitondra atsika ny fahasoavana sy ny fahatretrehana izany ry havana. Fa mba mananatra atsika izy androany aza manahy. Madiso hevitra atsika ry havana ny tsy fahalalantsika izany tenin'Andriamanitra izany, kanefa nefa henitsika isanandro isanandro izany teny izany hoe aza manahy fa resitsika ao anatin'izany hoe adi-piainana rehetrarehetra izany fa aoka ny fivavahana ozy izy izany sy ny fifonana ozy izy mba ny saorana an'Andriamanitra. Izany ho entina indray eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao sisy izao. Mampianatra atsika lalana mihitsy ny tompo ry havana mba hivavaka, tsy raviravy tanana tsony, tsy ho kivy, tsy ho ketraka ry havana, fa ndao tena hivavaka hiatoraka amin'Andriamanitra ary tena hivavaka tsy afa-tsy mivavabavaka hifontsiny ry havana. Manoloana izany fiainana izany andao hivavaka. Mampianatra atsika rehetrarehetra any amin'ny tokantrano rehetrarehetra any na inona firehekevitra eo aminao na inona misy anao dia ny tenin'Andriamanitra androany miteny hoe mivavaha fa ny fivavahana ihany no entina hisaorana an'Andriamanitra ry havana amin'ny zavatra rehetra. Fa izy nefa manoro lalana atsika mba tsy hananantsika fanahina, tsy hananantsika fatahorana, tsy hananantsika tsony fisentona fa efa misy lalana ao amboarin'ny tompo atsika rehetrarehetra. Raha mino izany ianao androany, raha tena ao anatin'ny fonao izany androany ry havana, dia sory daholo amin'izay izay rehetrarehetra mangejana ao.
esory amin'izay zay sakatsakana rehetrarehetra mampatonga fanahina rehetrarehetra ao aminao ao fa geja ataony satana io tsy azahoanao mivavaka tsy azahoanao ihany koa mideran'Andriamanitra zandry havana raha hitantsika efa hatramin'ny alarobia dia fideranan'Andriamanitra izany tian'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra kanefa tsika tsy mahavita an'izany tsony nefa ntsika tsy ao anatin'izany tsony fa andeha androany ary tena hivavaka amin'izay tsika hitodika amin'Andriamanitra ary tena hibebaka amin'izay fa izany no tadavin'Andriamanitra hoe aoka ny fivavahana sy ny fisaorana izany no entina nareo hankalazany zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra izany fa rehefa mivavaka tsika aza manana fanahina fa sao dia hoe mivavaka dia mbola ohatra izao indray rehefa avy eo mivavaka dia izao indray fa aoka tsika tsy hanana fanahina fa nivavaka ny tena sandraritsika indray eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao sisy izao tsy tanteraka sika mianakavy zandry havana ary tsy vitatsika izany rehetrarehetra zandry havana satria mbola lasa niherikerytsika nanoloana ny fiainana rehetrarehetra fa zao andaontsika hitodika amin'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao aza hotsika indray manatanteraka ny hira fa 5:9 ny 9 sy ny 10 hoe raha misy fahoriana izay midona aminao raisy ireny ho fitahiny rendry fa tsy mampanahy reny tsy mampierikerika ireny tsy mampitomany rendry havana fa omeny tompo atsika ireny mba aza hotsika tena mitodika amin'Andriamanitra mba aza hotsika tena mifantoka aminy ary matoky azy hatramin'ny farany tsy hananana fanahina intsony fa ny lalam-pitsaliana izay alehanao zao dia mamelo-paniriana hitombony herinao miadia amin'izay ary ny atsara fa ho mpandresy amin'izay tika rehetrarehetra ry havana rehefa tsy manana fanahina miaraka amin'i Jesosy totosay amin'izay izay anjara eo am-pelatananao fa Jesosy amin'izay no mijery atika rehetrarehetra ry havana satria izy avy fipetraka fa iva fijery mahita atsika rehetrarehetra ty ary miahtsika izy sy momba atsika rehetrarehetra ataontsika izany hira izany ry havana ny 9 eo am-pitsanganana ny ataontsika ary ny 9 kosa andaontsika tena hitodika amin'Andriamanitra amin'izay hoe tena nanazay tompo hitanao ny fanahinay hitanao ny fierikerehanay fa amin'izao sisy izao kosa andeha izay hitodika aminao tsangantsika rehetra ny 9 no ataontsika dia 7 hiaraka andohalitra tsika hitodika amin'Andriamanitra raha misy fahoriana zay midona aminao raisoreo fitahina zay omeny tompona fa ny lalam-pijalina zay alehanao izao dia mamelom-panirina hitombony herina fa ny lalam-pijalina zay alehanao izao dia mamelom-panirina hitombony herina upandresi anao tutusa izay anjara eo am-pelatananao Jeso tompono mijery sy mahita ny atao kude tsy mahisy very zay rehetra vitanao Jeso tompono mijery sy mahita ny atao kude tsy mahisy very zay rehetra vitanao samy mitondra ny tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra tsika ry havana tsarovo ny tenin'Andriamanitra androany hoe aza manahy fa eo amin'ny toerana izay anatona anareo aho ny tompo eo koa nanatonako anareo eo no tahiko anareo fa na aiza ozy ny tompo misy anareo dia eo akaikinareo eo afoninareo ka andeha tsika ry havana hitondra ny tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra vavaky tsika rehetra ry havana
jesosy a mbola tsy mitsahatra izay tompo malala amin'izao fotoana izao hiteranao ankalazanao ihany koa satria eniky ny fahasoavanao mbola nomenao indray an'izany teninao izany izay jesosy a ao anatin'izany sitraponao izany dia menatra izay mangahy ahy izay jesosy malala satria mba mitonona isan'andro isan'andro izay fa mivavaka kanefa hitanao foana io fanahina io hitanao foana io fierikerehana io hitanao tsy miafina aminao izany tsy fahatokina rehetrarehetra izany fa reny rehetrarehetra reny ene jesosy mahakivy anay dia mahareraka anay dia tsy hitanay intsony azay azo atao ka ndreto arany vahoakanao jesosy malalo mitodika indray ao anatrehanao fa ianao nefa niteny hoe ny fivavahana ny fisaorana ny fifonana izany no entinareo angataka an'izany eo anatrehan'Andriamanitra ray jesosy a tsy takatra izany satria indraindray izay dia ohatra ny fiatsaram-belatsiana fahazarana fotsiny ihany ny vavahanay fa ohatra ny reraka izay eo anatrehan'ny adi-piainana rehetrarehetra izay mahazo anay ary indrindra tompo eo amin'izao ady atrehana tsy izay malagasy ihany na tasetriny FPVM ihany jesosy malala fa izao tontolo izao samiady eo anatrehan'izany coronavirus izany ka ndreto izay jesosy a manondrika ny lohanay mandohalika ny lohalika rehetra jesosy eo anatrehanao satria tsy tanteraka izay na dia tamin'ity andro androany ity ihany ara jesosy malala dia efa nisy ny nampiherikerika anay nisy ny nampihanahana anay mianakavy jesosy a ka izany ny fonanay eto anatrehanao mamindra fo aminay mamelany elokay jesosy malala fa isan'andro isan'andro izay dia tenenina foana aza manahy kanefa raha vao tonga ny adi-piainana jesosy dia fanahina ny voalohany indrindra eo amin'ny fiainanay ko dia mba mangataka aminao izay jesosy malalo mamindra fo aminay dia mamelany elokay ianao jesosy satria menatra anao izay efa vitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra teo ambony hazo fijaliana tompo kanefa izay a dia mbola ny fanahina ny fahatahorana ny fiananana ary ny tsy araky ny sitraponao foana jesosy a izay nitanteraka eo amin'ny fiainanay ka dia izany ny angatanay famindram-po sy famelana tanteraka eto anatrehanao jesosy malalo hitanao daholo enenina nalehanay rehetra tsy miafina aminao jesosy na dia ny sainsainay tao anatin'izany saina izay ny ihany ary ka izany ny angatanay famindram-po eto anatrehanao fa raha ny olombelona mantsy jesosy tsy mba misy mihitsy no ny tenanay hoe aza manahy amin'izany rehetrarehetra izany fa lasa ohatra mandatsa maneso izany no hitanay jesosy malala eo amin'ny fiainanay amin'ny maha-olombelona rehetra izany fa ianao kosa ilay mpanjaka mpanjaka nefa miteny anay androany hoe mametoky anay androany hoe aza mananareo rehetrarehetra jesosy a raha fofa tena mahadiso hevitra anay izany tsy fahalalànay izany teninao izany dia tario lalana izay jesosy malalo mba haizanay indray mifatoka amin'izany teninao izany eo ampiatrehana indray jesosy azao 10 andro izay iainanay ao anatin'izao fiobohana izao indray tompo mba azahoanay mandiny tena azahoanay indray jesosy malala mivavaka sy misaotra ary miteranao indray a ny amin'ny zavatra rehetra mba tsy ametsiny jesosy malala mba tsy fampitsaratsara tompo ary indrindra tsy fampiteny mahery intsony fa amin'ny filaminana amin'ny fahendrena jesosy malala ary indrindra amin'ny fahalemem-panahy izany mba hifampitenenanay sy fampitokisana indray amin'izao sisa izao fa ianao nefa miteny hoe aza manahitsony a amin'ny andronareo rehetrarehetra izay hitondranao anay jesosy a amin'izao sisa izao ka indreto ny vahoakanao jesosy malala naizanaiza toerana misy azy amin'izao ora sy fotoana izao dia mitondra ny tenan'izy jesosy eo anatrehanao satria tsy tanteraka ary araky ny teninao ane jesosy malala hoe raha vao miposaka masoandro dia manota foana razanak'olombelona ao anatin'izany izay rehetrarehetra izao jesosy malala na ny tsy fahatokinanao ihany ara-tompotera lasa ota eo anatrehanay izany ko ankehitriny ara-tompo ianao nefa name fahefana feno avy aminay rehetrarehetra izao a manao hoe roainy dia voly fa reny dia fahavalo hoe faharesy reny fahefana feno avy amin'ny anaranao izany jesosy malala nomenao anay rehetrarehetra izao ary mbola tokona izany satria ianao no mpitaridalana anay ianao ilay kapitenanay jesosy manao an'izany hoe mandehana roainy dia voly a fa fahavalo efa resinareo reny tsy anana fahefana aminareo ritsony reny
ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta no androdiana androana amin'ny tena ny asa matin'ny Satana rehetrarehetra, ny devoly mpanely ny gelona rehetrarehetra, ny devoly rehetrarehetra mitondra aretina rehetrarehetra, ny devoly ny koronavirus rehetrarehetra mampieriteritra mpanomponao rehetrarehetra dia didiana roana potera torana amin'ny afimasin'ny Jehovah reny a, tsy hanana fahefana tsony amin'ny vahoakanao, tsy ampieriteritra tsony amin'ny vahoakanao, tsy hitondra fanahina tsony amin'ny vahoakanao, fa any an-davaka ny eny anitra aza ho an'ireny. Ary devoly rehetra mpangalatra valim-bavaka mampatonga akambona, mampatonga fahalainana, mahatonga be fosy be saina ny vahoakanao rehetrarehetra dia dorana amin'ny afimasin'ny Jehovah reny a, tsy hanana herina fahefana ny vahoakana tsony, fa ny an-davaka ny elo a anitra aza zany, fa ny any angatana aminao Jesosy a dia zao hoe tehirizo ampelantananao ny vahoakanao rehetra amin'izao sisa izao, fa vahoakanao reo asan'ny tananao reo, ianao ny adidy an'ireo Jesosy malala, ka dia hanana fitahiana fena avy aminao anereo a, araka ny teninao manao hoe hotahina ianao raha mivoaka dia hotahina ianao raha miditra, satria zanak'Andriamanitra ianao Jesosy a. Misaotra makasitraka anao indrindra izay Jesosy a amin'izao ora sy fotoana izao, fa raha ny zanaka tokoa ny tonga nanafaka ny fanahina, tsy fahatokisana ny fiananana rehetrarehetra dia ho afaka tokoa ianareo a intseninao. Misaotra betsaka Jesosy satria tsy tanteraka izay a eo anatrehan'izany, ary mbola miteny aminay ianao Jesosy manao hoe fitiavana mandrakizay any nitiavako anareo e, fa izany namparetako ny famindram-poko taminareo menakavy. Makasitraka Jesosy a, famindram-ponao tokoa nahatonga nay tahaka izao, satria mbola tsisy lany ripaka izay, tsy nisy maty izay na dia ray ary, dia izan'ilay fitiavana indray a nomenao anay tsiraray avy. Ka dia misaotra betsaka Jesosy malala, ka ndeha izay ara Jesosy a, hika tahaka ny tenin'ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ao. Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitoritolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjina, nijaly raha napaka Pôntsy Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matoka analevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny vininy tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombonany ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Rehefa voavela heloka tsika ry havana dia mahatsiaro sambatra indray, ka ndeha tsika hiaraka hiteran'Andriamanitra ny fito amby valopolo sy efajato a, dia ny andininy fahatelo a manao hoe ny finoako amin'izay ara fanantenako ry Jesosy a, ny tokoko fatrako a ny fisalasalana dia levona tanteraka izany, ny saiko mandrososoa dia ho tanteraka amintsika rehetrarehetra izany, ary ataovy amin'ny finoana izany ry havana, fa nananjara lehibe anao amin'ity androany ity. Ny finoko fanantenako debe, ny tokiko fatratrako, ny fisalasala na dia levonare, ny sakio mandrososo, atrapiny zao di endre, Halleluja, masina, masina, masina Jehovah tompo maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Iaraka hipetraka itsika mianakavy.
zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana izay amakina ny anniversaire izany. Vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy raha hoe leçon rija ny rina any Etypa France anniversaire tamin'ny 14 mai mangataka ny hiran'ny FFPM 7:30 ny andininy faha voalohany sy ny fahaefatra endre ny amarony soa vola rajaona Hary toavina any Petit Kevelia France 7 taona tamin'ny 9 mai mangataka finoana amin'i Jesosy. Raha hoe leçon Andy Nathanael any Etypa France 9 taona tamin'ny 4 mai mangataka ny hiran'ny FFPM 2:7 ny andininy voalohany sy ny faharoa ry Jesosy zokobefity. Andria maefa tahina sy ny voary miantsa andrianay vo 3 taona ny mariazy ny zareo. Andria maefa ny voary asoavina 2 taona randrianary soa asinyainy sy ny voary mirija andrianay vo 2 taona ny mariazy ny zareo. Tolo-janahary safidy 17 mai 2000 no teraka mangataka fahendrena mbatatano raiko. Rakotondrabe Julien sy Sylvain 17 mai 12 taona. Raha mandia manana mamina rindra 17 mai 30 taona. Rakotondrabe Tsiory Linda 17 taona. Raha mandia manana Saintia 7 taona. Mirary tonandro ho azy ireo. Zay ny anniversaire tamin'ity androany ity. Lay Andriamanitra be fitiavana ny ampitombo saina sy fahendrena ary indrindra ampiverina antsika indray amin'ireo hoe mariazy 2 taona sy 4 taona tao anatin'izany dia ampiverina indray an'ilay fitiavana tamin'ny voalohany mba hatokisantsika an'Andriamanitra ary indrindra mba tsy sarahantsika amin'Andriamanitra fa hatanteraka ilay teny hoe aina ny fetra. Dia ny ankizy rehetrarehetra dia Jesosy Kristy Tompo anome anareo tolotsaina sy fahendrena ary mba ho zaza anazy irita feno ny fanahin'Andriamanitra ianareo na dia any ampitany ranomasina any ary dia tena hoe Andriamanitra hitantana sy hivimbina anome saina sy fahendrena ho anareo eo anatrehan'izany. Alohan'ny vavahantsika ho an'izany dia andeha ataontsika ny firana fahatelo hoe isaoranay any Andriamanitsika fa fitahiam-be nomeno antsika hatrany ambohaka ka mandrakantitra isika eniky ny soniny lanitra zany. Ny andininy voalohany any ivavakantsika ho an'ireo nahazo an'ireo anniversaire ary indrindra anniversaire mariazy ihany koa ao anatin'izany. Tsika rehetra Jesosy mbola tsy mitsahatra ihany koa izahay amin'izao fotoana izao mivavaka eo anatrehanao misaotra anao ihany koa fa zany nefa nyteninao hoe ny fivavahana sy ny fisaorana no entinareo mangataka indray ny zavatra rehetra eo an'Andriamanitra izany. Jesosy
renao daholo teo Jesosy malala, reo nahazo ny anniversera na tamin'ny fahaterahana zany na tamin'ny mariazy, reo mitonga eto Jesosy fa misy ko hatrany amin'ny tokantrano rehetrarehetrany, hatrany velany rehetrarehetrany mbola manana zany tombonandro zany, mariazy zany Jesosy malala dia mba mangataka anao koa Jesosy malala, mba hanomezanao anazy hery tanjaka fahasalamana feno Jesosy ho an'izy ireo tsiraray avy zany. Jesosy Tompo, reo ny ankizy, ao ny roa taona, ao ny efa taona, ao Jesosy malala ny anniversera na dia efa 80 taona ara Tompo, dia mbola nitahinao, nomenao tomponandro fahavelomana tahaka izany, makasitraka indrindra Jesosy malala. Ny ankizy Jesosy dia ameo saina sy fahendrena, ary ampitombo vatana sy fanahy Jesosy mba ho zaza feno fanahinao amin'ny androm-piainany rehetrarehetra, ka tanteraka ny teninao hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha zaza, fa rehefa lehibe izy tsy miala aminy izany, ka izao Jesosy dia efa entina eo anatrehanao izy, dia mandra-pahalehibeny dia tsy miala eo anatrehanao Jesosy malala, reny zaza rehetrarehetra reny, jereo ny fianarana Jesosy izay efa mianatra amin'izao fotoana izao, jereo koa ireo mbola tsy mianatra, zanakao reny asan'ny tananao ianao ny adidy azy, any amin'ny tokantrano tsiraray avy ihany, ao na ny ray aman-dreny ihany koa Jesosy malala, mafy ny ady atrehana amin'izao fotoana izao, kanefa tsy ampiravoravo tanana azy zany Jesosy fa mbola hiderany ianao sy hisorana ianao ihany, no ny tomponandro fahavelomana izay nomenao anazy ireo tsiraray avy. Terizo ampelantananao izy Tompo malala, ary ako ireo nakalaza ny anniversera tao anatin'ny tokantrano hoe ao Jesosy malala, na ny efa taona na ny 2 taona Jesosy hitanao daholo ireny rehetrarehetra ireny, ny any angatahana aminao dia mba hatanteraka ny mariazy volamena amin'ny 15 taona amin'ny fanambadiana Jesosy malala, izany ny mba tanjona sy iriny, ka mba tsisy asany devoly ane Jesosy anelingelina azy ireo, ka ampitsara-bazana ampivady Jesosy fa mba hifandray tanana, hifankaty, ary indrindra Jesosy ho vava ray saina ray ny raha niteranao Jesosy amin'ny androm-piainana rehetra izay nomeny anao, dia misaotra betsaka Jesosy malala, makasitraka indrindra Tompo, ary ireo nanome Jesosy na dia ho an'ny voninkazo ihany ary dia tahio ny paosy rehetra izay nialany ireny mba ho feno fahasoavana, ary indrindra arivo zato tsy manam-pataperana izany eo anatrehanao, fa ianao ny efa niteny ampo anareo ny fahasoavako, dia misaotra betsaka Jesosy malala. Amen. Dia mbola misy ry havana ny fararakitra izay mbola nandaozany ava malala antsika, ny mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur Iraka Ratonga Rantso Tantely, dia namela fararakitra 5 alina ariary. Andriamanitra ny fiatanana ny ampionana feno ny fianakaviana manontolo amin'izany rehetra izany. Misaotra ny tompontsika ry havana. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra ho an'ny ankizy, ka dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra anatanteraka an'izany. Tonga fotoana 10 minitra sika rakizy dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy any tokantrano rehetrany na ny eto an-toerana izany na ny hatrany ampitan-dranomasina any. Hoy Jesosy hoe mahatsara antsika ny teny miverimberina, ka dia ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 4 ny 9:7, kanefa mialoha izany dia hitsangana daholo ny ankizy rehetra ny tokantrano any ary ny mpampianatra sy kolelahady rehetra. Dia ataontsika ny hira 7:7 813. Dia sasa di Jesosy nai, landitrana funi sasa nutruni. Dia sasa di Jesosy nai. Vavakaritsika Jesosy
tena sambatra be mihitsy izay a satria afaka mitoetra amin'ny fierenao izay any avo indrindra ka izany mahatonga anay tsy atahotra ny ororo ny alina izay avy ny diavinay iny na ny zanatsipika manidina amin'izao andro atoandro izao satria ianao ndraika tamin'ny fitiavanay Jesosy dia matoky izay a fa ho amarinanao aminay foana ny teninao manao hoe ovikisako fa ela velona ianao ary ho asehoko anao ny famonjeko dia mitenena aminay indray ary ianao Jesosy fa voninkaino izay mpanompokelinao misaotra Jesosy a amen. Raha antsika mamaky amin'izay ary ilay tenin'Andriamanitra teo sady mipetraka ihany tsika rankizy ny Jakoba toko faha-efatra ny andininy fahatelo a ao amin'ny page 232 izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Amen. Tantara kely iray avy hatrany rankizy tany Afrika tany no nitranga izy ity. Nisy irony atao hoe mpizahantany a izay tia mandehandeha any amin'ny tany izay tsy mbola nandehanan'ny olona ireny no ataon'ity rangahy iray ity. Nifanehitra tampoka tamin'ny liona izy a tany ampovoan'ny alatany ary satria izy kristianina sady amin'izay a mpianatra sekoly Alahady dia fantany tsara eo anatrehan'ny loza dia mivavaka haingana dia nivavaka izy rankizy fa rehefa mivavaka izy a dia ataoko kely amin'ny teny français aloha ilay izy mba ho azonareo tsara. Ozy izy hoe Seigneur, faites que ce lion ait une pensée chrétienne. Izany hoe Andriamanitra Jesosy eo ataovy manana fisainana kristianina ity liona masika be tao anatrehako ity dia namaly vavaka tokoa ny Jesosy rankizy ka tonga kristianina tampoka amin'ny fisainan'ilay liona izay rehefa mahita ny sakafo be ao anatrehany dia tonga dia mandrapaka avy hatrany fa tamin'ity indray mitoraka ity indray kosa dia ozy izy ilay liona Seigneur, bénissez ce grand festin que je vais prendre. Ay lany le liona be le rangaraka izy satria nangataka tamin'Andriamanitra izy fa diso fangataka tokony mba zao kosa mivavaka nataony Jesosy a mba ataovy manjambena moa io liona io dia mba tsy mahita anay na hoe mba hakombony moa vavan'io liona io dia tsy mandrapaka anahy tahaka ny Daniela natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona dia tahaka izany koa tsika rankizy any an-trano any malahelo be daholo ange sao tsika tsy tonga mianatra sekoly Alahady dia azo manao vavaka hoe Jesosy a andao mba fohanana amin'izay le confinement fa andao tsika hanao vavaka ohatra izao hoe Jesosy io mba ataovy manana fahendrena moa ny vahoaka malagasy rehetra dia rehefa endry izy a dia manaraka tsara fitsipika amin'ny fehiny fahasalamana anaovany tsara ny kasibosiny fa tsy ataony miendrikendrika eo amin'ny vavany eo fotsiny arahany tsara ny fihiboana ao an-trano ao ary koa ny tanany a ataony madio tsara dia mba tsy ho diso fangataka tahaka an'ilay rangahy teo tsika manjary ny liona raha vao diso fangataka ny voninahitra amin'izany a dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Endriavana azy izay ny an'ny ankizy izay ary tsy ho an'ny ankizy irery ihany izany fa ho antsika rehetrarehetra koa aoka mba tsy diso fangataka tsika fa dia tena hoe hain'Andriamanitra ny miany ho antsika rehetrarehetra fa fantany izany fa nivavaka sy ny fisaorana no entintsika ankalaza an'Andriamanitra. Izao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana izay anolorantsika ny fanatitra. Tsarovy ry havana fa na any amin'ny tokantrano any azy ianao na any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy atsika dia aza dinony manao fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Fa tsara koa ny manome hoy ny tompo fa izay no akasitrahana izay mamehan'ny fifaliana eo anatrehan'izany dia anatanteraka anjara hira ny sampana ry havana dia ny dekona anaty ny fanatitra.
Fitomany ao Jesosy na dia tudo fisedrana mamay uzakadru Jesosy izay teny finaoasalutra tsy isento ao Jesosy fa ianao no mampahery toko niekina utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro iatsotraia ampiwae zay rehetromena niekina utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro iatsotraia ampiwae zay rehetromena. Tsy ho kivy ao Jesosy raha tsy azo zay takiko aminao fa ianao Jesosy no malala misahaza hoay tsy alahelo ao Jesosy fa miandrandra lay maray vaovao niekira utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro diatsotraia ampiwae zay rehetromena niekira utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro diatsotraia ampiwae zay rehetromena. Deitsika ao Jesosy lefinjay ka mipusaka hoay lay masoandro Jesosy manazava ny fiainako ety de hifaly ao Jesosy fa nahazo fitahindehibe niekira utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro diatsotraia ampiwae zay rehetromena niekira utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro diatsotraia ampiwae zay rehetromena niekira utandry fiarira zay anjara voahomanawa niatompiro diatsotraia ampiwae zay rehetromena. Satria efa vita ny fanatitra andeha hitsangantsika rehetra nolotra fanatitra mamiko indrindra Jesosy.
Jesosy mamindrindrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka Tompo ino raha valiko anao amin'ny soarehetra zay nataonao ahy hatraminy kely indrindra Jesosy io misaotra anao tsy manana vola tsy manana rena be tsy manazava-tso azoko antenaina fa ampiainy fahasoavana Tompo ino raha valiko anao amin'ny soarehetra zay nataonao ahy hatraminy kely indrindra Jesosy io misaotra anao Alleluia 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 Iaraka hipetrakintsika ry havana zao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana izay andresanresantsika ny tenin'Andriamanitra tsarovy ry havana fa tenin'Andriamanitra zany aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka androany ianao kely hery androany ianao osaosa ianao androany dia tena teneny mihitsy ny tompo hoe azo aina amin'ny teninao azo fahasalamana androany ary tsisy alamaina amin'izany tsika rehetra ry havana no ny fandaminana rehetrarehetra ry havana dia avy any la réunion ny mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka dia andeha tsika alohan'ny tsangana amin'ny mpanompony anao ny hira faharoa amby 50 ao amin'ny boky kira tsika hoe ny teninao Andriamanitra dia fitiavan-dehibe ny andininy voalohany ihany ny ataontsika eo anatrehan'izay dia tonga dia efa hitondra ny tenin'Andriamanitra ny mpanompony avy any la réunion tsangantsika rehetra ry havana teninao Andriamanitro dia feno fidy aman-dehibe teninao andresy lahatra manakajagana izay mani ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana anompo anao Andriamanitro sambatra va eo anilanao ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana anompo anao Andriamanitro sambatra va eo anilanao dia ampifaliana ry havana no iarabananao izay manaraka izao onjam-peo amin'ny Alahady ity indray mba hitondrana ny tenin'Andriamanitra hifampizarana sy hifampaherezantsika eto androany dia ny fitiavan'Andriamanitra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fampiraisan'ny fanahy masina hitoetra aminareo tsirairay avy dia araka hivavaka isika Jesosy ianao no maniraka hoe mitory na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana fa resy lahatra kosa zahay tompo fa fotoana indray izao andraisanay ny teninao ianao koa no milaza hoe ataony ahoana moa no andre
raha tsy misy ny mitory ary ataony ahoana ny mitory raha tsy fanerahina izy. Avy Jesosy avy ianao lay teny tonga nofo mba ho rahay sy lay tsirairay avy satria mangetahetanao indray zahay amin'ny androany ty. Mitenena Jesosy malalo araka ny fombanao fa voninkiainanao zahay mpanompo. Misaotra indrindra tompo maso. Amen. Dia ny tenin'Andriamanitra zay ifampaherezantsika indray ry havana amin'ity androany ty dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 19 ny 7:30 ka hatsahatra amin'ny 5:70. Mpanjaka voalohany toko 19 ny 7:30 ary hatsahatra amin'ny 5:70. Rehefa hitanao zany dia hovatiako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy mosary amin'ny tany na arety mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo manao fahirano azy eo amin'ny taniny dia ao amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahorian'ny fony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy dia miainoa any an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ary manaova ka omeny olonao araky ny alehany rehetra fa fantatrao ny fony. Fa ianao dia ianao rery ihany mahalala ny fony ny zanak'olombelona rehetra mba hatahorany ianao amin'izay andro rehetra iainany ety amin'ny tany menao ny razana. Ary ianao koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao izy. Fa horeny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahitsitra. Ko raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia miainoa any an-danitra fonenanao ianao ka manaova araka izay rehetra etsony vahiny ianao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao atahorana ianao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany ary mba ho fantany fa ny anaranao nefa ny antsoina tamin'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalo ny olonao na hoaiza no andranao azy ka mivavaka amin'ny Jehovah manandrify ny tanàna izay novidianao sy ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao izy dia no ihany an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izay mifampaherezantsika ry havana amin'ity androany ity indray. Mampieritreritra tokoa zany fioboana zany. Ho antsika rehetra dia voalohany indray misy an'izany. Misy ny olona aloha efa zatra tsy dia mivoaka ny trano no ny antony maro isan-karazany. Mety misy manana kilema tsy ahafahany mivoaka ny trano intsony dia ao an-trano foana izy. Mety misy ny tsy salama tsy mivoaka ny trano efa nandritra fotoana ela dia mijanona ao an-trano izy. Efa mihiboka zany. Fa mbola manana fahafahana kely ihany hoe mba mety kely eo an-tokotany aloha tapo masoandro. Na hoe mba mety kely maka-rivotra kely vetivety dia miverina indray. Fa ny ankabeazan'ny fotoana dia ao an-trano. Misy antony ry havana no nahatonga antsika hiboka. Dia hirovana antsika mba tsy ho tratran'ity arety mandoza izay efa irahantsika malala ity. Ary koa hiarovana mba tsy hiparitahany zany aretiny zany be loatra satria raha miparitaka ny aretiny dia tsy ho ampy intsony, tsy araka intsony ireo mpitsabo ary tsy araka intsony ny fitaovana sy ny hôpitaly rehetra izay hatsaboana ny tsirairay. Izany mahatonga ny maty betsaka. Fa ny tompo kosa ry havana dia manana ny antony izay nahatonga antsika hiboka mandrehitra ny fotoana vitsivitsy. Mandriry firy amintsika izany hoe tsy manana fahafahana zany. Tentsika rehefa sitrapontsika nijanona ao an-tokantrano. Amin'ny fotoana izay tiantsika isika dia mandeha makany amin'ny tempolo masina.
fa izao kosa dia rehefa voalaza le teny hoe tsy maintsy tsy zakatsika zanak'olombelona zany matsiaro voageja itsika matsiaro voafetsika dia eo tsika no mitokodina hoe fa inona no hevitra zany eo no mahatonga atsika manontany tena mampieritreritra atsika dia nefa kosa Andriamanitra ry havana dia fa nanana ny hevitra iverana atsika indrindra itsika mpanompony fantatrao zany betsaka no milaza tamin'ny fotoan-javatra tahaka zao dia milaza hoe andehitsika hitodika andehitsika hiverina amin'Andriamanitra andehitsika hivavaka fa fotoana izao so dia afy tamiko sy taminao na tonga zao zava-doza manera tamin'izao ary tatsy aminay moa ry havana satria ny confinement izao fiboana zao dia lasa alokokoa no miohatra amin'ny Madagasikara dia nisy mpanompon'Andriamanitra nanao hoe manino isika raha mba manao fotoam-pivavahana isan-karivany amin'ny 5 satria tamin'izay dia efa fantatra hoe amin'ny Alahady ho avy zao dia efa tsy mahazo misokatra intsony ny fiangonana tsy mahazo mivorivory tsony mihoatra amin'ny 20 olona fa voafetra ny isan'ny olona mivory amin'ny toerana anankiray dia rehefa ny fanakalo hevitra teny tenanao hoe ndao ary dia na samy nampiasany izay mba teny ampialan-tanany teny dia nampiasaina ireo fifandraisana lavitra izay samy nananany tsirairay avy dia ny fampianatra teo ray andro tontolo dia nanandrana 2 andro 3 andro mbola nikorotandrotana teo fa rehefa avy eo dia zatra ry havana dia nanao fotoam-bavaka isan-kariva amin'ny 5 tao an-tokantrano tao eny fa na dia nisy aza ny onjam-peo izay avatsia Madagasikara dia nanaraka izany zahay fa tsy nanafoana akory any ny fotoana izay niarahana ny vavaka isan-kariva ny amin'ny 5 satria teo vo tena nangetaheta fa hay misy banga ao an-tokantrano ao betsaka ny banga dia ilay fitoerana masina ionana amin'ilay Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra indrindra moa ho an'ny fiangonana izay misokatra isan'andro azo andehanana isan'andro dia tsapa fa banga izany ao an-tokantrano satria efa manana izay tian'Andriamanitra ho ataonao ianao mandritra izany finoboana zany tsaroanao moa ry havana vahoaka n'Andriamanitra izay nalefa ny Obabo tao Babilôna nalefa mihitsy Obabo izy no nandefa ary rehefa nalefa ny dia nilazany hoe manamboara trano manamboara tanimboly akao vady ny zanakao lahy akao vady ny zanakao vavy dia mitombota ranaka ianareo tsy eny dia zao mivavaha ny tanàna izay nandefasana anareo Obabo fa raha hiadana ny tanàna misy anao dia mba hiadana koa ianao fiadanana ao amin'ny tanànanao izany no anarahananao hivavaka ao an-tokantranonao resy tahaka ny fahababoana hitondran'Andriamanitra anao izao fioboana ao an-tokantrano zao ka anjaranao anjara hivavaka amin'ny tanàna izay misy anao mba hiadana anao rehefa nandeha zao fotoam-bavaka ataona isan-kariva zao ry havana dia ny vavaka tsy fanao mahazatra izany no vavaka nataonay satria dia lasa izahay ny vavaka ho an'ny tsy firenena izay misy anay ity dia nanjary izahay ny vavaka ho an'ny Madagasikara izay tsy fanaonay matetika izany ny vavaka zahay ho an'ny mpiray tandrazana aminay ny vavaka zahay ho an'ny marary maneran-tany ny mpitsabo maneran-tany ho an'izao tontolo izao na ny mpino na ny tsy mpino ny vavaka zahay ho an'ny mpitondra firenena rehetra ny mpitondra fivavahana rehetra izany dia vavaka tsy fanaontsika rehefa mivavaka isika ry havana kanefa zao dia manana fotoana eo amin'ny atsasakadiny 9 minitra eo dia mivavaka isan'andro dia voatonona izany vavaka
maro isan-karazany izany. Raha tsaronao koa ny mpanompon'Andriamanitra Joba ry havana, voalaza mihitsy ao amin'ny tantaran'i Joba raha vao manomboka zany Joba izany dia hoe nivavaka mandrakariva izy ho an'ny zanany. Fa nanao izy hoe sao dia niodina tamin'Andriamanitra ireto zanako ireo, dia nanao fanatitra izy araka ny isany avy, satria mpanompon'Andriamanitra i Joba ry havana dia nivavaka ho an'ny tarana. Isika loham-pianakaviana variana amin'ny asa sy ny fitadiavana, eny mivavaka isika rehefa ao an-tokantrano, fa tsy ampy ilay vavaka izay ataontsika ho an'ireny taranaka sika. Izao koa ny fotoana mandritra izao fiomboana izao, hanananao fotoana malalaka hivavahana ho an'ireny taranaka sika ireny. Raha hijery fomba hafa sika hoe inona koa no mety ho antony mahatonga izao fiomboanao amampanompon'Andriamanitra izao amin'ny tokantranonao, dia tsarovy Isaiah-mpaminandry aho rehefa nilaza hoe tamin'ny taona nahafatesany Ozia no nahitako an'Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fiandrianana tao amin'ny tempoly, dia teo nahitako ireo serafima mifamaly nideran'Andriamanitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Dia hitako nebanebana-kanjony nameny tempolin'Andriamanitra, dia niorooro ny tolàna ny tempoly, tolàna maravarana, satria nahery izany fideranan'Andriamanitra izany. Fantatrao ve hoe ao an-tokantranonao ianao no mitonina amin'ny fotoana rehetra izany fideranan'Andriamanitra izany, tahaka ireo serafima ireo izany izay hitan'ny Isaia zany aza hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Fantatrao ve fa amin'ny fotoana anaovanao izany no iarahanao amin'ireo serafima anjely marobe, ka ahitanao an'Andriamanitra mitoetra eo amin'ny voninahitra amin'ny seza fiandrianana, izay tsy hafa fa ao amin'ny tokantranonao izany. Efa tsapanao ve hoe nirebareba tao amin'ny tokantranonao ny ebahebany akanjo nameny ny tokantranonao? Efa eninao ve hoe ny orooro teo amin'ny tokoana baravaranao, ny ovitrovotra ny tokoana baravaranao rehefa nidera zany tamin'ny fonao sy tamin'ny herinao rehetra ao amin'ny tokantranonao ianao ilay Andriamanitra. Antony iray zany ry havana hanaovana ny fiomboana ao an-tokantranonao. Manao izany tsika tsy tapaka any amin'ny mpiangonana, any amin'ny tempoly masina, fa izao dia ao an-tokantranonao mihitsy no tsian'Andriamanitra anaovanao izany. Dia teo Isaia ry havana nanatefana ny vainafo tamin'olona, dia no tefana tamin'ny vainafo ny molony, dia nilazana hoe afaka ny fahotanao voadio ny eloka. Tsy mahatsapa izany ve ianao? Ao an-tokantranonao mihitsy, tsy mila mandeha makaiza makaiza, ao no anatefana vainafo ny molotra, hisedrahananao zavatra maro isan-karazany. Ao tian'Andriamanitra nahafahana anao, ilazany ianao hoe afaka ny helinao voavela ny eloka. Ary rehefa izany dia antsoina ianao tahaka ny Isaia, nilazana hoe iza no antsoko, iza no irahiko. Ao tian'Andriamanitra iantsonana. Ary rehefa feno fanahy masina izany mpanompon'Andriamanitra izany, dia namaly hoe inty aho iraho. Fiantsona masina ry havana, hanamasinana ny tokantranonao ry havana, hanadiovana anao tanteraka ry havana. Izany no antony hanaovana koa izao fiomboana ao an-tokantranonao izay. Ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo dia diso fantatrao loatra fa nivavaka ny mpolotra tao am-pony Solomona. Nivavaka izay natao Solomona tamin'Andriamanitra rehefa nitokana ilay tempolo masina izy.
ilay nanomezan'Andriamanitra saina sy fahendrena azy izany ilay fiangonana voalohany natsangana tao Jerosalema ka nandritry ny fitokanana zany tempolo zany dia nivavaka isan'andro i Solomona ry havana ary izao dia anisan'ny vavaka izay nataony izay nivatina tamintsika teo tsy vavaka ho azy no nataony fa hivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Israely dia nipololotra ny tao am-pony raha misy arety mandrinika raha misy fahavalo manao fahirana ninona fahoriana ninona misary eo amin'izany tanàna zany raha mivavaka aminao eto amin'ity toerana ity izy dia mba miainoany an-danitra ianao araka ny alehan'ny tsirairay avy araka ny fony tsirairay avy satria ianao malalany ao eny ry havana fa na dia fa vita ray izany dia izao confinement izao mbola nivavaka Solomona izao dia mampilaza mihitsy hoe rehefa handeha izy ka hiatrika ny fahavalony dia omeo rariny izy ary na vahiny ary izy dia noho ny fivavana tahaka ny vavaka ny fiainona ny vavaka ny vahoakany fa aiza ilay toerana ry havana mbola ho atokantraminao ilay toerana mbola hisokatra ihany fiangonana ilay fiangonana masina efa masina raha teo fa izao aloha mandritra n'izao fotoana ioboana zao dia ato atokantraminao no hitondrana izany fanamasinana izany ato atokantraminao no hitondrana izany famijena sy fanadiovana izany tsaronao moa Andriamanitra rehefa nanafatra tsara ny Mosesy Arona rehefa nanafaka ny vahoakany izy izay voagejany ny farao izay tsy tiany mihitsy ho afaka re vahoaka reo fa Andriamanitra ny nanafaka nametraka fipetra maro Andriamanitra betsaka ny afatra izay hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa nisan'ny zavatra ray izay nataony najainy araka ny nafarany tamin'ny Mosesy Arona dia hoe tsy misy nivoaka ny trano amin'ny tsy alina ity fa tetevy ilay rano zanak'ondry any ny varavarana reo tsirairay avy ka ho dinganiko fotsiny ka iny izy ilay alina iny dia voalaza fa aliny Jehova iny alina iny ary najaina tanteraka izany fa iny namijeny ny vahoakany ary nandreseny ny fahavalo nanafatra mihitsy Jehova nanafatra Andriamanitra fa izao fotoana izao dia ho tsarovana mandrakizay ho afaranareo amin'ny taranaka faramanjina ary afaro mihitsy ny taranakareo raha manontany anareo inona no antony izao fanompona izay ataonareo an'Andriamanitra reo izao dia lazao mazava tsara hoe iny no fotoana nanonjena ny tao atokantranotsika satria ny tao an-tranontsika ny tao atokantranotsika dia novonjen'Andriamanitra tsy misy voakasika fa ny fahavaloko tsika kosa dia novonoan'Andriamanitra avokoa ny sanan'ilay mato izany ry havana dia anisan'ny antony tokony hanajantsika ny fepetra rehetra hanajantsika fa misy ny lalana izay tian'Andriamanitra hitondrahana antsika tsirairay avy nanova zavatra betsaka izao fiboana zao raha ilaza aminao fotsiny misy mpanompon'Andriamanitra iray izay aty aminay aty rehefa ndrava avy ny asa izy ry havana satria izy moa dia anisan'ny hoe tsy maintsy miasa ilay manana dérogation hoe tsy maintsy miasa no miasany dia voatery tsy maintsy miasa izy na ao anatin'izany hoe fiboana zany ary dia rehefa avy ny asa izy tonga tao an-trokantrano izy dia indreo ambaravarany misy tranona kôkô izy dia feno zavatra ao anatiny dia feno fanafody izay nataon'olona misakany eo ambaravarany eo mety ny fahatairana izy dia nidakany dia nataony eo amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery ato tokantrano izao zava-dratsy zao tsy natahotra mihitsy aho izy fa nihiditra somatsara tao an-trano izany moa ry havana dia fanaon'ny olona ty betsaka mbola manao fanompotsoampy izay mahatonga ny vavaka izay tokony natao kanefa tsy natao hatramin'izay
dia ny ampitso maraina ho izy sy nandondona vao maraina tao atokantrano dia ilay olona nanao an'io zavatra io no miteny taminy hoe izany no mipetraka atao ambony ato hoe izany nanao an'io teo ambaravaranao fa tsy vitako tsony ny maheno anao mikikika ao an-tranonao ao sy mandefa zava-maneno tsy fantotra ao an-tranonao ao dia nitony tena ilay mpanao ratsy ry havana nitony tena ilay fahavalo izay nanao zany teo ambaravarana ety lazana aminao fa valy ny vavaka izay nataona tao tokantrano alaza ity mpanompon'Andriamanitra ity hoe izaho zao dia sary tahotra raha talohany nahita an'izany dia niorooro fatratra fa hatramin'izay nanaovantsika fotoam-bavaka isan-kariva zay hatramin'izay nanaovantsika asa nandroana ny devoly tao atokantrano zay isan-kariva alohan'ny amakina ilay salamy fa 150 dia afaka tamiko tanteraka izany tahotra izany anisan'izany tsy afaka zavatra niova amin'izao fioboana izany manana tokoa ny hevitra zay fa everany antsika Andriamanitra indrindra isika mpanompo manana ny lalana zay efa hitondrany antsika izy hevitra koa zay hitondra fiadanana fa tsy loza tsy tokony hamperikerika atsika foana hampimenimenina atsika indraindray dia itsika nitady vahaolana ao atsika milaza hoe maninona raha izao indray ny atao maninona raha ity indray ny atao mitady ny fomba rehetra hialana amin'izany efa lalana efa notendrena atsika zany izao koa ngamba riavana ny fotoana zay tsy n'Andriamanitra anaovantsika fanatitra ao atokantranotsika hatramin'izay tsika rehefa tonga ny Alarobia ary rehefa tonga ny Alahady dia manao fanatitra isika fangaroaro any anatin'ny fanatazan-drakitra tsy misy mahita izany fa izao ianao rehefa manao rakitra ao atokatramonao dia hitanao miariary izay vitanao dia mampanontany tenanao mamperitreritra anao hitsapan'Andriamanitra anao zany hatraiza ny fitiavanao azy inona no ataonao ho azy dia andinika ianao ny amin'ny fahasoavana lehibe izay niraisinao eny fa na dia izao voaharo aty atokantrano zao tsy manana aretina ny mandoza izay mahazo ny firenena maneran-tany firy efa maty tsy reny eo akavisy eo akavahananao fotsiny ozy ianao anisan'ilay voaharo tsy voakasika akory tsy mahakasika an'ilay ianao zany inona sao ny fanatitra izay efa voangonao nandritra izay fotoana zay raha ny aty zao dia efa miroa volana sokafy dia ao ka omenatra araka izay nataona tsirairay dinio tsara raha tany am-piangonana tany dia mifangaroaro tsy nisy nahita Andriamanitra mahita ny ao anatin'ny fona fa izao kosa dia ianao mahita mihitsy amin'ny masonao nandritra izay fotoana zay aiza izay efa nangoninao izay efa entinao raha misokatra amin'ny fiangonana dia entinao hideranao an'Andriamanitra eo amin'ny alitarany ilazanao hoe nahazo famonjena ianao anisan'ny olom-bovonjy ianao tsy voakasika an'lahy ianao izany anie ry havana nataony Noa anisan'ny hiboka koa izy tao anatin'izany sambo fiara zany nandritry ny fotoana maro nanaraka tsara ny fipetra rehetra izay nasain'Andriamanitra nataony izy ary efa vita zany fotoana zany dia voalaza ny soratra masina fa ny zavatra voalohany nataony dia nanangana alitara ao an'Andriamanitra ary dia nitondra leo biby madio ho fanatitra ao an'Andriamanitra izany hoe ilay tsara indrindra izany netiny ho an'Andriamanitra izany driavana mety nampahirezana betsaka ny lalana mbola tian'Andriamanitra hitondrananao betsaka ny tian'Andriamanitra hanamboarana anao ilay hitondra fiadanana fa tsy loza izany indray no hankahirezana antsika tsirairay avy izay manatrika izao fotoana amin'ity andro anty izao
tsy tiatsika foana zany lalana hitondran'Andriamanitra tsika zany. Amaranako azy ry havana dia zao. Misy fotoana zay andeha hitady toerana. Ka rehefa hitady an'io toerana io dia nomena carte de visite. Dia nilazana hoe ity le toerana, mazava tsara ny adresy. Ary rehefa novatiako le adresy dia fantatro hoe toerana efa fandehanako io. Tsy solana amiko io hoe andeha dia ho hitako soamatsara io toerana io. Dia mandeha mandroso sy miverina fotsiny aho vetivety dia ho tafaverina. Fa tsy sarotraniko zany lalana zany. Kanefa ry havana rehefa tonga teo amin'izany toerana zany. Dia very teo aho. Very teo aho ry havana fa kay tsy hitako kory ilay toerana. Dia vaka teo. Misy arabe mitondra makany amin'ny ankavia. Raha mandeha amin'iny aho dia mbola mihodina lavitra be. Vao tafaveko amin'ny toerana. Tahaka izany koa ny ankavana. Dia misy lalakely ry ampitery izay tery dia tery. Sara fatafiditra fiara. Dia nijereko ny carte de visite izao hoe raha izao atsaran'izao carte de visite izao tsy ho any mihitsy izao toerana izao. Dia niodikodina teo ihany aho. Farandry havana nisy fiara nandodina ngeza be izay tao aorianako. Dia ianao moa rehefa hitady toerana izay dia mbola mierikerika mandeha moramora iny. Dia mila ho atosiny mihitsy afa tsy andriny. Tsy andriny mihitsy atao aoriana tao izy. Dia tena nanaraka tena akaiky dia akaiky izy. Rehefa farany dia nododonany teo ato izy hoe andeha ihany aho. Andeha amin'ity lalana ty ampity ty. Fa rehefa tonga ao aloha ao ave tsy ahita lalana iverenako. Dia amonjy an'ity lalambe ity ihany rehefa aveo. Fa amonjy an'iny aloha mba ialako an'ity fiara ngeza be mandondona ato aoriana ity. Fa rehefa nandroso ary aho. Vao niditra ny lalakely hay teo ilay toerana izay nitadiava. Tsy araka ilay endrika ilay carte de visite tao an-tanako. Tsy araka ilay nieritreretiko hoe lalana tsy tokony ho izy iny, tsy tokony hiditra amikory ny fiara. Kanefa dia izay mihitsy ilay lalana tokony nadiava. Izany tian'Andriamanitra hitondrana antsika ry havana. Misy lalana indrindra ho antsika zanaky ny FPVM izay mampitombo finoana antsika mandrakariva. Satria dia ho an-tokantranontsika aussi no manao ny asa amin'ny fotoana rehetra. Raha izay moa dia isakariva araka ny voalaza teo. Isakariva amin'ny 6 dia manao fotoam-bavaka ary dia manala ny devoly alohan'ny amatsinana ny salamo faraky amin'ny 6. Izany dia asa lehibe izay efa nampitondran'ny ray aman-dreny antsika nafarana antsika. Hoe izay mino aho ny ataoko ny ataoniko. Satria ny mpiandry dia tsy afaka handeha intsony any an-tokantranonao. Nandehanany mpiandry andehanao ny asa ny tokantranonao aza. Dia mbola voafehy amin'izao fotoana izao. Tsy azo atao. Ka mahereza ry havana. Raiso ho fitahiana, raiso ho fanamboarana, raiso ho fankaherezana, raiso ho fampitomboana ny finoanao. Izao fiboana ao an-tokantrano izao. Fa ny vavaka Solomona izay iarahantsika manao koa dia milaza hoe naiza andehanany rehefa tapitra izao fiboana izao. Naiza andehanany, naiza andrahanao azy. Naiza hiatrehan'ny fahavalony. Dia manomeza rariny azy raha mivavaka amin'ity toerana ity izy. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary ny teny tonga nofo kosa dia ho fanasitranana ho an'izay mandray azy. Misaotra indrindra tokoa amin'ity fotoana indrindra andro an'ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Sisi ampi emutra, sisi ampi saraka. Nani rendare, eni nade arepe, sisi asulukuana. Nani fankatuavane, iro sampile ibe. Sisi asulukuana. Siala pena waurite so
nazovy isoloky ianao ry Jesôno efa toky iaro aty voarebireby mba tsy ho very tsiko ilay voady taminao Jesôs nazovy isoloky ianao ry Jesôno efa toky iaro aty voarebireby mba tsy ho very tsiko ilay voady taminao Jesôs Sisi ampiova, sisi ampiemutra, sisi ampisaraka. Nani renjare, eni nade arembe, sisi asulukuana. Nani fankatuavane, ire sampileibe, sisi asulukuana. Siala inawaulite sote, wawana mandakiza nduri. Sisi ampiumba, sisi ampiemucha, sisi ampisaraka. Nani renjare, eni nade arembe, sisi asulukuana. Nani fankatuavane, ire sampileibe, sisi asulukuana. Siala inawaulite sote, wawana mandakiza nduri. Wawana mandakiza nduri. Wawana mandakiza nduri. dia afaly antsika rehetrarehetra miaraba antsika rehetrarehetra any atokantrano rehetrarehetrany mbola velonaina somatsara dolo hoe rehefa tsy mahataotra zay tsy mahatsony mino an'izany ianareo ary vereny mafy zany any antranonareo hoe ray roa telo zay tsy mahatsony satria izany teny an'izany Jesosy ny teny an'izany tamintsika hoe momba anareo aho ary mbola hamonjy anareo ka oka mba ino tena mino tsika fa ny teny rehetrarehetrarehetra zay nafafy tamin'ny anaran'ny tompo teto tanterahany daoly profo mbola velonaina daoly tsika menakavy voninahitra le man'Andriamanitra irery any amin'izany ry havana amin'izao tiako mba hisy fotoana ty loha azafady kely loha fialantsiny reo avantsika any Marsay izay nandefa fanampiana taty ireny dia nandefa filazana ty amiko hoe tsy avy aminay eto Marsay fotsiny ireny vola ireny dada fa avy any amin'ny namantsika fiangonana any Montpellier misy koa avy any Toulouse sy zay nalala tanana rehetra ka dia alana tsiny re fa tsy voaray izany message zany ratsy vo izao ka dia misaotra nareo be dehibe any Marsay amin'izany reko koa amin'izao fotoana izao fa mbola nandefa fanampiana ho antsika ry zareo Charenton any Paris zany
dia izaroany Bordeaux koa any amin'izay misy amin'ny paster Dody mbola misy olona vitsivitsy nanao fanampiana efa lasa ny vola fa mbola tsy voaray eto am-pelantanako ny ratsy amin'ny talata araka ny filazan'ilay mpanome vola eto Madagasikara ka dia miaratsiny aminareo fa dia amin'ny heriny androany rehefa azo izay fanampiana ataonareo izay sorana anareo be dehibe Andriamanitra ny hanonitra ny lany rehetrarehetrarehetra amin'izany dia zay voa holazaina eto fa ny vitantsika eto toerana kosa aloha tamin'ny 11 mai ka hatramin'ny 17 mai dia 700 sy 7 sy 3 hetsy ary ray tapitra isariary na 6 958 500 francs soranantsika be dehibe amin'izany misaotratsika be dehibe koa noa ny amin'ny fanaovana ny tranony dada fa isy fotoana izay iresantsika kely amin'izany aloha zao dia mitoy izany asa zany misaotratsika be dehibe fa vita zao ny dal any amin'ny riana faharoa ary hojerentsika kely vetivety angambany zay aloha zay tsika vao mijoro vavolombelona rehefa aveo fa isy fijorona vavolombelona zay hafa kely mihitsiny izay holazainy ny havatsika any Amerika zay tena misy ny olona maty be dehibe betsaka koa ny sitrana fa zay mahavariana zay indrindra no tiako ampiarina aminareo ampiarina amintsika tsirairay avy indray rehefa aveo fa izao alohantsika dia hijery vetivety izay aiza moa zany zao nijerevantsika nay zay tsy mahita izay mahita izay momba ny fizotran'ny tranony dada sineny mba hitantsika dododolony hoe tokony ampiana isy amin'izay fanampiana reny rakitra rehetrarehetra nataontsika ireny any antranontsika ireny dia azo atao tsara ny manatitra azy aty amin'ny ny brou fa 300 ao amin'ny paster Marcelin sy Andriamatoa Jean Louis reo no mikarakara mandray an'izany fanomezana rehetrarehetra zany hatramin'ny voady azay aterinareo dia mahazo makaty anareo na maniraka olona ianareo dia mitondra ny taratasy rehetrarehetra momba n'izany voadinareo zany aterina daholo ao amin'ny porte 103 ao amin'ny paster Marcelin ny andavanandro rehetra dia misy mpiasa foana eto dia isoranareo amin'izany rehetrarehetra zany tompoko ka dia mba miangavy ny teknisianina aritsika mba handefa aloha hoe ohatran'izany efa vitantsika kosa dia hoe mangingina fotsiny ao ve nareo hoe manahoana ny asany misaotra be dehibe mikomity zay tonga foana manara-maso any tena misaotra koa ny sampana izay isan'ny nanampy teny indrindra fanaovana an'io dalina io zay tena mahavariana dia tena mahavariana tokoa ery koa angamba mety mahita ereto aloha eto hita eto ary misaotra tompo dia le fasoary Dada, fantatray fa mafy be ny adetrehan'ny dada fa zakify dada zahay ne manohana ny dada fony mahereza dada zany dia miarahabantsika rehetrarehetrarehetra mpianakavy ny finoana mpiara-miangona mpiara-miazakazaka manerana ny tany izay isorana anareo be dehibe zay efa vitanareo hatreto momba ny tranony dada sy mama izay ho hitanareo ny fandeny ary tsy mety zay raha tsy mampiseho anareo hatrany ohatran'izao ny zavatra vita ohatran'izao ny zavatra atao ao zao ka dia isak'izay misy zavatra vita dia aseho anareo dododolo mba ahafantaranareo ny fazotran'ny asa dia soranareo be dehibe ary zavatra mbola ho avo mbola be dehibe no atao fa dia misaotra n'Andriamanitra fa dia mbola manampy antsika izy hatramin'izao dia na amin'ny ara-bola ny ara-pahasalamana indrindra fa ny ara-moraly
izay mampahery atsika rehetrarehetra araka ny tenin'andriamanitra fa dia tena hotahiny jehova neo zo zay rehetra manasoanareo ka dia mba ho tanteraka aminareo fa afadoza tamin'ny coronavirus aloha zao dia tsy maty ohatr'izay tsika tsy maty tsony fa dia mba samy havita dodododoly ny asan'andriamanitra zay hotahin'andriamanitra amin'izay ataonareo nareo rehetrarehetra tompoko araka ny tenina saotra tompoko dia mahereza daholo tompoko saotra tompoko arak'izay teny dada San Joseph Randrenatondro zay dia fifaliana ho azy sy mamy ary ny ankohonany miaraka amin'ny komitiny fananganana sy ny fifidianana ny taniny no manolotra ho antsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy ny fisotry ny asa rehetra tany amboalohany ka hatramin'izao ora itenenantsika izao ny 7 jona 24 no nanome lalana ny hananganana ny komity dada Randrenatondro ka notendreny ho filoha mpitarika izany komity izany ramatoa rakotondra-penja vonitso fara taorinan'izany fanomezan-dalana nomeny dada Randrenatoandro izany dia nanomboka ny asa avy hatrany ny komity ka ny tenin'andriamanitra noentina hanorenana ny asa rehetra izay ho atao dia ny araka nitantsika ao amin'ny Hebreo 7:17 manao hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'andriamanitra taminareo every ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany ary koa ny ao amin'ny Genesis 12:17 tapany a manao hoe ita izay manisy soa anao ao Utainane yanao na de mafinya sanao maheresa tato sayanu ananao satria tena tianay tao anatin'izany nefa dia tsy niasa irery ny komity fa teo ihany koa ny fientanam-po sy ny fifanampiana rehetra izay nataon'ny zanaka dada sy mama ka ny 13 desambra 2022 izany hoe enimbolana monja taty aoriana dia efa azo somatsara ny tany izay safidy ny dada sy mama ary notatirana ny fampivarotana teo anatrihan'ny notera izany tany izany dia hitantsika eo anala mahitsy nanisana eo amoron-dalana eo izay mirefy 756 mètres carrés ary volana vitsy taoarinana io dia efa azo ny boky titra izay misoratra amin'ny anaran'ny dada sy mama ny anaran'izany tany izany moa dia nataon'izy ireo hoe fitiavana tsy misy fetra satria ilay fitiavantsika azy tsy misy fetra no nahazahoana izany tany izany ny volana jona 2020 kosa no nanomboka ny fandravonana na ny terrassement natao teo amin'io tany io taorinan'ny fahazahoantsika ny permis de construire dia nanomboka nanangana ny tamboho isika ny 14 oktobra 2020 ary ny 14 desambra 2020 ihany izany hoe heritaona taorinany nahazahoana n'io tany io no natao ny ady fototra ny trano ary naratrea ny solotena maro tato anatin'ny FPVM nanomboka teo ny asa fananganana izany trano ny ray aman-drentsika izany ny 17 febroary 2020 no tafiditra kosa ny jiro vita somatsara ny fototra ny riana ambany ka ny 17 sy ny 20 febroary sika no nandatsaka ny dalina voalohany izay soranantsika tonga ny fanampy tamin'ny fanatanterahana n'izany Satritena tina yanao maereza dado zayanu ananao
satry tena tiana ianao mahereza dado zay anoananao satry tena tiana ianao ny dalina faharoa kosa dia vita tamin'ny 1 sy ny 12 sy 20 teo. Eto ampamaranana no ampisehoanantsika raha sitrapon'Andriamanitra dia toy izao no endriky ny tanàna sy ny trano eny alala mahitsy na nisana rehefa vita somatsara izany. Pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph sy mama mianakavy ny komity ny fifidianana ny tany sy ny fananganana ny trano dia manao etoana ny fisaorana n'Andriamanitra voalohany indrindra tamin'ny fitantanany ny fanampiany ny tolotsaina izay nomeny ary misaotra antsika zanaka dada sy mama rehetra na ato anatin'ny sahany FPVM manatsy tamin'ny vavaka sy ny fahafoizanareo ary ny fiaraha-mientana ka nahavitana izay asa hitantsika teo izay ary manantena trano izay ny fitrotroana am-bavaka sy ny fiaraha-mientana amintsika zanandrehetra mba hatotosana io valibabena lehibe io ho toa amintsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa hita izay manisoa andreo ray aman-drenitsika reo izy makasitraka tsopoko ny voninahitra ny teo an'Andriamanitra irery any. Zay namboarina ho an'ny tata sy mama ka dia makasitraka atsika rehetra amin'izay rehetra vita. Zao moriavana dia misy ny fotoana zay ao anatin'ny sakramentan'ny batisa dia iroso ao anatin'izany fa misy ray aman-dreny izay anolotra ny zanany amin'izany sakramentan'ny batisa izany. Saotra n'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany satria fitaovana fotsiny ihany izy mivady fa Andriamanitra kosa nanome azy an'izany ka eo am-pitsanganana dia andeto antsika ny hira fa
valambefapolo sy ronjato hoe mitondra ny zazany reny tao salema mba ho tahiny jesosy kristy tompo a ny andiny ny voalohany ihany tsangantsika rehetrarehetra. Zany tokoriavana ny tenin'Andriamanitra raha nisy nitondra zaza teo anatrehany aka ny teneniny hoe avelao ny zaza anantona fa nytoazo ny fanjakan'Andriamanitra na tena nakana tahaka ny inonarany olona dia Andriamanitra kosa Jesosy anandray azy amin'ny andro fioboana tahaka izao dia tsy nasakana n'izy roa kely nitondra sy anolotra ny zaza ho an'i Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao ka moa ve ianareo roa manaiky marina ny anolorana izao zaza izao an'Andriamanitra sotra tompoko ary tena anaiky koa ve ianareo mba tena hijoro vavolombelona eo amin'ny fitazanana izao zaza izao mba ho modely ary indrindra fitaratra hitazanana izao zaza izao eo amin'ny fiainana rehetrarehetra sotra tompoko ary ekenareo ve ny ampianatra azy hivavaka rehefa lehibe izy ary indrindra hitarika azy ihany koa hianatra sekoly Alahady amin'ny androny sotra tompoko ary ekenareo koa ve nampatsiaro azy mampatsiaro fa tsy manery azy ny ianarany katekômène nampanantona rehefa lehibe ihany koa zao zaza izao ren'Andriamanitra zany dina sy voatinareo zany ka izy anie hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanareo rehetrarehetra fa Jesosy Kristy tompo kosany no iahan'izao zaza izao ary ho antsika fiangonana ihany koa fahavolombelona amin'ny fanatanterahana izao batisan'izao zaza izao mitombo indray ny adidy sy andraikitra zany eo anatrehan'ny fiangonana ny fitezana ary indrindra fa ny akentsika rehetrarehetra hitaizan'izao zaza izao araka ny sitrapon'Andriamanitra manampy ny ray aman-dreny zany amin'ny fitazanana ny zaza ihany koa ka dia ho antsika fiangonana tsy hanao vaindondra raha fa tena hoe hiaraka mihitsiny amin'ny ray aman-dreny hitaizan'izao zaza izao vavaka tsika rehetra. Jesosy misaotra anao zay fa na dia ao anatin'ny ady sarotra tahaka izao ary dia mbola matsiaro ny ray aman-dreny hoe anolotra n'izao zaza izao anao fitaovana izy mivady Jesosy malala fa anao ny zaza Jesosy ianao ilay tia zaza ary mbola miteny aza rarana ny zaza anantona fa nytoazo ny fanjakan'Andriamanitra ary zaro amin'ny lalana tokony alehany izy na dia mbola kely ary fa rehefa lehibe izy dia tsy ala aminy zany tokoa Jesosy malala ka reo izy mivady apetraka feno ampelantananao zany ary ny zaza ihany koa dia nao ny azy amin'ny androm-piainany rehetrarehetra ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany misaotra Jesosy malala makasitraka indrindra tompo amen. Ny fiangonana dia manao batisa amin'ny rano ihany fa Jesosy Kristy tompo kosa manao batisa amin'ny alala fanamasin'Andriamanitra. Fanambinan tsoa mioby no hariana. Fanambinan tsoa mioby fitahina izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina Jesosy Kristy tompo ilay tia zaza ne ombanao amin'ny androm-piainanao mba ho zaza ho feno ny fanan'Andriamanitra ianao tahio izy Jesosy omeo hery sy tanjaka fahasalamana feno saotra Jesosy malalo amen. Andeha tezao amin'ny anaran'i Jesosy izao zaza izao vavaka tsika rehetra Jesosy io Jesosy malala ny zazakely apetraka feno ampelantananao tehirizo ampelantananao izy tompo mba tsisy harombaka azy amin'ny fiaina manontolo Jesosy malala fa mba ho tena zaza anazy irita feno ny fanahinao izy amin'ny androm-piainany rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany dia ampitombo vatana saina fanahy azy ianao mandra-pahalehibe an' Jesosy satria zanakao asan'ny tananao io
dia mametraka amin'ny fiainany rehetra eo am-pelatananao. Ary ireo kosa izy roa Jesosy malala averenao amin'ilay fitiavana voalohany mba hitaizany an'izao zazy izao. Fa raha ny heriny sy ny maha izy azy Jesosy malala dia tsy vita zany fitaizana ny zazizazy zany, satria sarotra anie Jesosy malala ny fitaizana ankizy amin'izao fotoana izao e. Fa mino hafa mpanomponao ireo dia ametraka an'izany fiainana izany eo am-pelatananao izy hitaizana an'izao zazy izao. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Jesosy malalo. Jereo ny fitadiavany, jereo ny asa mandrarany, jereo ny tokantrano rehetra mba tena hanokana anao ho tompo sy mpamonjy ny tokantranony izy amin'izao sisa izao. Dia tsy izy tsony no velona ao anatin'izany tokantrano izany, fa ianao ny anjaka sy toetra mandrakariva ao anatin'izany tokantrano izany. Makasitraka indrindra tompo malala. Dia apetraka ifeno am-pelatananao Jesosy malala izao zazy izao. Ary na ny fiangonana ihany koa ary dia mbola manana didy lehibe ihany koa amin'ny fitaizana izany zaza izany. Dia misaotra betsaka Jesosy malala. Dia ny fahasoavanao sy ny fiadananao anie Jesosy, ary ny fananao masina hitoetra mandrakariva amin'izao zazy izao sy ny ankonana ny ray aman-dreny rehetra ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Dia mahery izy. Misaotra Tompo. Dia araka ny lazaiko teo dia misy fijoroana vavolombelona anankiray izay zanakitsika any Amerika, izay antony tena antony indrindra sady torohevitra Jesosy androany mba ho an'ny fiangonana rehetra. Dia ao aloha ny pasteur ny teny salo pasteur Nivony mba hiteny ary aloha fa efa ety ihany izy dia aorenany anazy zay vao mijoro ny zanantsika anankiray any Amerika. Fa ny afatra dia izao, ny androany moa dia zavatra natao manokana ho hafa mihitsy, hafa izao fotoam-pivavahana izao no ny fandaminana manokana ny raisinay. Fa ny fandaminana rehetra momba ny fotoam-pivavahana amin'ny heriny na ny manaraka dia miankina indrindra amin'izay ho filazan'ny filoham-pirenena androany Alahady. Dia njara antsika fiangonana tsy maintsy manaraka izay torohevitra vaovao indray ho atao amin'ny tany sy ny firenena ary ho an'ny fiangonana. Jehovah volombelona aloha izany i pasteur Nivo. Ary somary adiniko kely ny nitory ny tenin'Andriamanitra teo dia pasteur Francia izay ao amin'ny Saint-Denis de la Réunion, izay isorana an'Andriamanitra tokoa fa fampaherezana ho an'ny vahoaka zavatra nambarana dia tsara mba miarahaba anareo rehetra any la Réunion amin'izany. Saotra tompoko. Ny fandaminana momba ny toriteny amin'ny manaraka indray aloha moran'ny zareo any Frantsa, fa izy ny mandamina na no an'ny Frantsa no mitoriteny na misy ny havantsika any Canada. Misy maromaro izy any, misy fiangonana efatra any Canada any ka dia mba anjarany mba miteny hoe aleo indray zay mba hiditra, aleo indray zay mba hiditra, aleo indray fa mbola tsy fandrentsika manko zany. Ary ny hafanampon'ny olona amin'izany koa tena mahavariana mihitsy any an-tany lavitra any, satria zanantsika dodododoly dia misaotra nareo Tompoka amin'izany fandaminana izany. Misaotra Tompo. Zao tika dia tonga fotoana hijoroana vavolombelona vavaka tsika rehetra. Jesosy mbola tsy mitsahatra izay no misaotra anao satria eniky ny fahasoavanao. Ary indrindra Tompo malala, tianao izay matoa anehoanao an'izany fahasoavana lehibe izany. Ka ankehitriny Tompo hijoro vavolombelona ny tenako dia aoka fananao masina no ampitendry ary izay rehetra nataonao tamiko dia izany no ambara. Misaotra Jesosy. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana noho izany. Ny hijoroana vavolombelona dia izao hoe raha natsiaro tamin'ny Alahady teo dia ilay fiderana an'Andriamanitra izany ry havana izay nataon'ny mpanompony rehetrarehetra dia gaga be aho hoe ay ve izany ry Jesosy. Fa ny voalohany indrindra aloha dia tantaraiko antsika dia
raha tany ampahitrizina no nitondra voalohany dia ny fombako rehefa alatsinainy maraina amin'ny valo mampianatra catéchomène zay vao mandeha mody aty Antananarivo. Dia rehefa tao anatin'ilay fotoana zany dia hoy ny mpianatra paster mba azadino ny paster ne so varino any an-trano any paster ozy fa zay ne maika amboly fa zay arany ny lalana adiny roa miala amin'ny fiangonana zay ozy vao tonga aty am-piangonana ka dia alao tonga aloha tsika paster dia ozy hoe za tsy maintsy tonga aloha dia eny ary alatsinainy maraina io ny andro tonga ny fotoana amin'izay dia ho atsimo ny fiangonana eo zany dia mifanena amin'ny faranay dia miresaka eo zay dia gaga be mihitsy ny mare olona mihira ao am-piangonana dia ozy zany orina fara alao andefa nefa tonga ao le ankizy ka tena menomenina izy fa efa mihira izy ao am-piangonana dia hoe aiza zany fa mihira dia renay mihitsy ny ao amin'ny lesam-panana kely hiditra ao amin'ny fiangonana eo misy mihira inona ny hira la hira hoe asandrato avy reny feoanao zany ny hira zay natao tao anatin'izany hira zany ary tena manakoako mihitsy ny la hira dia ozy velominy amin'ny fary lasa dia mandeha ary havana teny an-dalana teny sady mihira manatona ao am-piangonana rehefa tonga tao am-piangonana fa efa nivoainy tonimy aloha fiangonana fa hoe ho avy eo pasteur sy ny mpianatra catéchomène dia lasa mitsirika eo am-piangonana dia efa niteny efa ao ve jereko ohatran'izao le hira ny janona tsisy ankizy tao am-piangonana na iray ary tsisy olona tao am-piangonana na iray ary dia teo azay fa ozy Jesosy okainy anjely efa mihira ato anatin'ny fiangonana dia tena hoe zavatra nahagaga tamin'izany fotoana izany dia tena mihira tena totorebika mihitsiny dia tao aorianan'izay dia nitantara koa ilay olona mandalo satria ny fiangonana patrizina ho moron-dalana dia mitantara ilay olona hoe mba ahoana mihitsy nyity fiangonana ity fa amin'ny alina izay andeha hivarotra dia mare olona mihira ao am-piangonana nefa ny trano mihidy ny fiangonana maizina fa ahoana mihitsy nyity fiangonana ity teo ary havana voaresy lahatra hoe ay tena Jesosy mihitsiny ny anjely mihitsiny ny efa ato anatin'ny fiangonana mihira ao anatin'izany fiangonana izany zay ny zavatra anankiray tamin'ny tapabolana rapitso heriny androany alina ohatran'izao zany dia rehefa natory dia nivavaka dia matory tao anatin'izay fotoana izay nefa ndriavana inona no zavatra mitranga niditra hoy ny avery amindry varavarany indry zany ao ambany ao dia eto amin'ny ampivoambony eto no mipetraka tsy manana eritreritra ninina fa dia tena hoe andeha hivavaka no alehako tonga eo dia ozy dada niditra avy any dada zany eo ambany ao dia nefa vita kanjo ohatr'izao izy dia tonga eo amin'izay fotoana izay izy diozy izy ary izy zay mpitarika fotoana atao mbola tsy eto mpitarika fotoana dia ozy matsin-dretra iangaviana ianao paster Nivo mba hitsangana aty amin'izay fa anjaranao no mitarika fotoana dia hoy zany Andriamanitra fa ahoana kosa avy nitarika fotoana za ty ampovoany aty dia aniva tsy eo ve mare an'izany ve paster Nivo ampanajana tompo mekary ianao aty fa anjaranao no mitarika fotoana dia nitsangana namakivaky an'ilay lalana iny dia niakatra teo dia niteny an-dady manahoany dady manahoany ndriozy izy mindana aingana makakanjo ao madame Raymond ozy izy ro pastoral fa anjaranao no mitarika fotoana dia tonga teo an'ilay fotoana ry havana dia ozy izy dady ataovy aloha ny 10 minitra ny ankizy fa alao ny 10 minitra ny ankizy ny andeha fa mbola miomana ny paster Nivo dia lasa nandiomana ny 10 minitra ny ankizy dia ozy dada mantsy inona ny sitrapon'Andriamanitra ndry androany dia ilay sitrapon'Andriamanitra teo inona meny Jesosy iny teny iny hoe aza manahy fa aoka ny fifonana sy ny fivavahana ary ny fideranan'Andriamanitra zay no entinareo angataka zavatra amin'Andriamanitra dia be teny teneny ndry havana tao anatin'izany hotahina ianareo ary andrasa nefa mbola nisy voasoratra ihany lay teny izay niteneniny tao amin'izany hoe miova ozy izy hovainy toe-tsaina ozy izy fa Andriamanitra hitahanareo ombanareo ozy Andriamanitra zany ny teny ao hita ianao aneny tompo izy izy ary ombanao izy amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra hotahiana Andriamanitra manokana ozy izy ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra
zay ny teny tao anatin'izany ary ho tahian'andriamanitra ozy ny FPVM tena ozy hoe jesosy misaotra anao nona zany rehetrarehetra zany dia lasa faly be dia natao ny hira inona ny hira ozy dada zany ohatra zao mipetraka eo aminany eo dia jereko ohatran'izao dia miteny inona ny hira feno fiderananao ay natao ry havana zany hira zany hoe feno fiderananao fa hidady eo ampitoerana eo lazaiko anareo tsara mihitsiny fa tena mihira izy hoe feno fideranana izay rayo misaotra anao hoe ao anatin'ny nofo io fa hidady io tena hoe manovokovoka mihitsiny ary tena etsy mihitsiny izy eo mandihy dia hoy ny tenenareo ara ozy izy tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany tena mihirynareo ary mandihy torajofo mihitsy nozy izy zany rehefa any amin'ny hira mandihy ozy na ijery marikosina izy mandihinareo ozy izy zany fa izany ame voninahitra na zany ndraindraynareo ozy terena ndraindraynareo ozy izy ohatra ny salany hoe menatra ianareo fa zay menatra ozy eny amasin'olona dia maninona ho menatra anareo koa ozy ny tompo fa za zany mijery any dada mandihy ohatran'izao dia le eo amin'le refrain iny hira iny fa tena mandihy mihitsiny izy ny tanana ozy izy ny sasany mody manao hoe fotsiny ohatra ny sana fetsaram-belatsia fotsiny mody manao ohatran'izao fotsiny dia manao ohatran'izao fa hidady tsy tena manao ohatran'izao ary tsy napoziko hoe izy ny avitan'izany ohatrany hoe tsisy amina mihitsiny ty tenany ty zay fahitana hitako tao anatin'izay ko dia mampahery atsika rehetrarehetra ao anatin'izany aza tao atsirambina zany fideranan'andriamanitra zany fa za tamin'ny voalohany tao an-jazamarolahy tao kopakopaka ho anan-jazamarolahy eo fa rehefa misy ny fiderana an-jazamarolahy fa tena mihira ny ankizy eo ary tsy mipetraka fa tena mitera dia lasa mandeha ariariana ry veriny ariariana ry fa maninona inona ny ataoko eny mijery ny ankizy hoe tena midera ve reto tanora reto fa zay aloha dia be deaibe tanora zay fa tena midera ve izy manao ana ny fomba fiderany mitombo ny kilalaka eny amin'izao tontolo izao ve sa hoe tena manolotra ny tenana izy ho fiderany an'andriamanitra fa tena tsisy manao an'izany fa tena hoe amfoniny ankizy no mideran'andriamanitra mihitsy ny ao anatin'izany satria efa fampianarana ho atsika rehetrarehetra zany dia mampahery atsika hoe aza tao hoe tsisy dika amin'ny fideranan'andriamanitra fa tena zava-dehibe ry havana zany fideranan'andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ary tena faly mihitsy ny jesosy hoe mideran'andriamanitra tsika ka na ho an'ny sampana io na ho an'ny tanora rehetrarehetra io dia atao ve fideranan'andriamanitra dia tena midera faratany an'izao tontolo izao ary tsika ny hira ny dera ary tena mitsinjaka mihitsiny maika avy eo anatrehan'andriamanitra dia homena ry tsika amin'izao sisy izao ara andao tsika hideran'andriamanitra andao tsika hisaotra azo mihitsiny amin'izany ary rehefa hoe feno fiderana dia atao ve tena feno ianao fa tsy ny atsasatsasany fotsiny na ny tapatapany fotsiny fa nitsika rehetrarehetra ny sainao sy ny fonao dia aorenao tsara mihitsiny hoe hideran'andriamanitra ankalazan'andriamanitra voninahitra amin'izany ho an'andriamanitra rery ihany amen. araka ny lazaiko anareo teo satria ny tompo manana ny heviny koa sy ny afatra ho lazainy koa rehefa avy eo dia andaonga ianotsika itya fijoroana vavolombelona zanakitsika ntsika any Amerika araka ny lazaiko teo zay be olona maty be dehibe indrindra eno ange izy omindrere technicien tsika miandry ato allo tenena amin'izay ianao eny tompoko fa miaravantsika tsirairay avy isatokantrano isambaravarana manerana ny firenena maro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo faly ny tena satria nahazo fitenenana
ary mbola nanana fotoana men Jesosy fotoana hijoro eto ny tenako amin'izao resy fotoana izao. Antony anankiroa lehibe no entiko hijoroana vavolombelona amintsika tsirairay avy. Avy aty États-Unis, avy aty Amerika, aty Texas no misy anahy. Amin'ny 3 ora sasany maraina zao aty aminay miaritra fivavahana miaraka aminareo maniry dia maniry ny anatrika amin'ny vatana an'izao fotoana izao fa no ny zava-misy moa dia mijanona amin'ny tany amin'ny trano izay misy antsika tsirairay avy. Herintaona izay no nianarako taty États-Unis, izany hoe taty Texas, herintaona tahaka an'izao. Raha ny vinavina voalohany raha ohatra ka niala tany Madagasikara za ka hoe hisafidy toerana ianarana dia tsy ity toerana ity mihitsy no nisafidiako, tsy ity toerana ity mihitsy no vinavinaiko fa ozy izy hoe tsy haiko any New York sa any Washington. Dia tao satria amin'ny toerana izay misy anazy zao tsy tany voalohany nahatongavako taty tsy nisy olona fantatro, tsy nisy hoe havana, tsy nisy hoe namana, tsy hoe gasy mahay miteny gasy tahaka anahy fa tena vaovao, tsy misy olona fantatro na dia anankiray arany. Dia tamin'ny voalohany raha nisafidy toerana dia misy namana akaiky izay, izany hoe adinsiry miala amin'ny toerana misy anahy, izany hoe mba misy olona gasy izany fantatra dia tany nitondroko ilay toerana, tany ilay toerana nividiako hoe aleo mba any amin'ity toerana misy olona fantatro gasy mifandray be tamiko ity. Dia rehefa natao fikarakarana taratasy dia tamin'ny ora farany niteny ilay fikarakarana taratasy tsy mandray intsony ilay fianarana misy fianarana hafa aloha ny ianao. Tamin'izay dia izany mofa efa nandeha daholo ny fanomanana rehetrarehetra. Afaka ny hevitra fa niteny fa aty Texas aty Austin zany mandeha. Dia ozy izy tamin'izay Jesosy fa olona fantako fa nahoana rehetrarehetra tsisy mihina fantako any. Mbola tantara be ny fitadiavana trano, tantara be ny fandehanana bus, tantara be ny fandehanana tongotra fa dia nandeha ianao satria manino misy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalako izy tsy lalanareo. Nandeha ny fotoana, nandeha ny rehetrarehetra. Herintaona izay nipetrahako taty. Nanomboka andro voalohany nipetrahako aty hatramintsika miteny izao. Mbola sahako mijoro, sahako mirehareha fa tsy nisy hoe nampahory anahy, nandeha ho azy daholo izany rehetrarehetra izany. Maninona? Nahita fity teo amin'ny mason'ny olona rehetra, nahita fity teo amin'ny mason'ny mpiara-belona rehetrarehetra. Inona izay notondriana tamin'i Jesosy azoko daholo izany ka mbola hoe nahasoa anahy. Talohan'ny nanokanana anahy manko nanokanana anahy ho mpiandry dia izao ny ten'Andriamanitra azoko talohany nanokanana anahy izay hita ao amin'ny Salamo 5:7 9:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy anefa niriny izay matahotra azy izy ary eny fitarenany ka hamonjy azy. Izany ten'Andriamanitra azy. Hatramintsika miteny izao izany tena mbola manamarina ary tsy mandainga ny teny Jesosy manao hoe anefa niriny izay matahotra azy izy ary eny fitarenany ka hamonjy azy. Fa io izany na hoe sentiko fotsiny arany dia hitan'i Jesosy ary tsy mba ela be izany ilay valim-bavaka azo. Manino Jesosy ataovy mahita asa dia manino mahita asa mety ho anazy. Jesosy omeo tômôbila dia manino nahazo tômôbila. Izay ninona izany omeo fahasalamana dia azo. Hatramintsika miteny izao izany tena voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa tena manamarina ny tenin'i Jesosy manao hoe ny mpanompo efa nividiako tsy mba ho ariako. Ary koa ny ten'Andriamanitra hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko no misy zava-mampahory anareo dia izaho mamaly hoe tsy nisy toatra Jesosy. Izay ny andiny voalohany. Ny andiny faharoany dia fantatritsika maneran-tany izao aretina mianaka.
Ihak'izao tontolo izao tsy hoe aiza ihany fa eny na aty ary araka ny tenen'ny dada teo dia ny coronavirus. 2 volana lasa izay roa volana lasa izay dia miara-mipetraka amin'ny namana zany dia ilay namana miara-mipetraka amiko koa mety izany ohatrany hoe lafo be ny hofatrano dia rehefa lafo be ny hofatrano dia tsy maintsy olona telo roa na telo farafaratsiny miaraka manofa-trano dia miaraka manofa-trano dia izay zany ny iarahana. Dia ny olona miara-mipetraka amiko vehivavy anankiroa, ny anankiray tompo-trano meksikana dia ny anankiray breziliana vehivavy anankiroa, izay zany miara-mipetraka amina ato. Dia tao anatin'izay 2 volana lasa izay nanomboka nitsimboka ilay aretina coronavirus taty amin'ny toerana nisy anay. Dia ny fomba fisehoan'ilay coronavirus tamin'ny voalohany ny poirany zany teto amin'ity tanàna misy anay ity dia izao nisy fety izay antsoina izay hoe rodeo. Ohatra hoe raisiko ohatra zao hoe ohatrany hoe raisiko ohatra zao any Madagasikara zany hoe misy fety dia ao amin'ny stade masina ilay izy ohatra ny atao. Hetsika maro isan-karazany atao ao. Hetsika isan-karazany misy ny fampisehoana izay dia izy mba handeha hoany tamin'izay mbola tsy nalaza be ilay coronavirus. Dia za moa tsy nisy fotoana mihitsy tamin'izay satria mianatra dia miasa foana. Dia tonga avy nianatra ny hariva dia niteny tamiko le breziliana. Ilay ramatoa izy ilay tompo-trano nandeha tany amin'ny toeran'io dia alindalina izy vao mody androany dia ay ve ho ay e. Dia nitoy fiainana 2 andro taty hariva nanao filazana ny fanjakana fa tanteraka ilay fampisehoana betsaka nanomana ambavolana maro lany tamin'ny karakaranan'izy io. Dia 2 andro taty hariva tonga ilay ramatoa be nanomboka nikohaka hoe ramatoa be moa za efa 70 taona izy. Dia nanomboka nikohaka ilay ramatoa tato an-trano io. Dia tamin'izay moa mbola tsy dia nino hoe coronavirus satria vao nanomboka ilay izy. Zahay nefa miray trano ato, miray lakozia, miray rehetrarehetra zany. Dia tao anatin'izay nandeha ny fampianarana efa fantatritsika FPVM moa izany hoe fampiasana ny ran'i Jesosy dia nanomboka hoe dia izao dia ampiaro ny fampiasana ny ran'i Jesosy. Vao nanomboka ny coronavirus dia nanomboka ny sotro an'izay za zany. Tsisy resaka fa ozy izy ilay ramatoa hoe allergie ozy izy ny mahazo anazy, izy tsy nandeha tany amin'ny dokotera. Allergie mahazo anazy dia ozy izy nefa ilay vehivavy anankiray tsy allergie ozy izy ny mahazo azy satria efa 2 taona sy tapany niara-mipetraka taminy fa tsy mbola misy allergie nahazo anazy izany. Dia tao anatin'izay nikohaka foana izy dia 3 andro izy tao amin'ny chambre-ny tao tsy miala tao amin'ny chambre-ny tao foana. Dia za moa zany lamina ny saiko satria hoe allergie zany mahazo anazy dia tsy dia mieritreritra an'izay nandeha ny fiainana tsisy ninona ny rehetrarehetra mikoropaka ny any ivelany hoe maninona tsisy asa ery asa coronavirus ary. Dia tao aorianan'izay vao omaly za no nahazo vavao izay izy vao niteny tamiko ilay vehivavy niteny tamiko. Za tena gaga tamin'izay vao faky maly azafady. Izy ange ozy izy voan'ny coronavirus ozy izy dia ozy hoe ahoana hoe ny impossible an'izany. Ahoana hoe nisy coronavirus tato an-trano za tsy nahalala fa za mandry saina tsara tsisy ninona. Tsisy hoe zao na zao. Dia manina ho za zany tsy voa nefa hoe coronavirus
betsaka ny olona mety ho sivatra ny zavatra zany. Zaho ozy izy nisy taona ozy izy narary ohatrany hoe nisy an'ilay fambaran'ilay aretiny dia fa maninona raha za raha tena gaga be misy fa maninona za tsy vo mandratsika miteny izao tsy misy hoe fambara hoe zao na zao na zao dia araka ny teny dadarana indrindra tao zao hoe rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty tsony dia rehefa tsy vo ohatr'izay dia tsy vo tsony. Zay zany zay no entiko hijoroana vavolombelona antsika. Ny fianzany rehetrarehetra izany dia izao ny fampiasana ny rahan'i Jesosy. Faharoa manaraka izay ny fifandraisana amin'ny Jesosy mandrakariva. Eny na dia ny senti-ponao fotsiny arany dia hitany io. Dia hitany io rehetrarehetra io. Dia izay angamba fa voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany aza mitsahatra mivavaka mampiatra ireny fampianarana rehetrarehetra ireny araka ny ten'Andriamanitra hoe fampiarana an'ireny ary ny ten'Andriamanitra manao hoe fahafahasoavan'Andriamanitra no nahatoza ahy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tehintsika rehetrarehetra zany soratra araka ny voalaza teo moa zao amin'ny telo maraina any tsika zao izy miresaka io vola amin'ny telo maraina raha amin'ny telo maraina anao ny foazina be dia be zavatra tsy tadidinao misaotra azy fa raha nandefa telefônina tamiko izy dia zao ny azy hoe miaozo izy ny fombako zany ohatran'ny izy koa moa mbola tanora amin'ny mahatanora ary zany ny andro koa alina dia somary misavoritaka ilay zavatra lazaitra dia tamin'izy ny antso any teny hoe miaozo ny fombako dia zao isan'andro le rano Jesosy izay nolazainy teo misotra an'io isan'andro dia ilay tavoangy ny rano mihitsiny le rano izay hoentiko hosotroko any ampiasana sady mianatra izy ny miasa dia iny mihitsy no hamasinoko izy dia iny no entiko isan'andro pirofo izy tena torakovitra ozy mieritreritra n'izany hoe reto olona miaraka amiko ato raha isakafo raha ilatabitra mifanakaiky ohatr'izany olona atao trano reto vo daholo efa ray volana ireo izy ozy nindrina fanafody zao izy vao milaza hoe sitrany zay no nahatorakovitra hoe inona no nataoko Andriamanitra hainy finoany zay efa nilazaina foana no hoe tompo dia nilaza hoe mpanomboka izay nifidiko tsy mba hariko mpiandry izy azadiny ny teny teo ary amin'ny mahampiandry azy ny tsy namelan'Andriamanitra azy irery. Saotra tompoko zao ary ny afatry ny tompo amintsika rehetrarehetra andro andy. Ao amin'ny boky ny Zakaria toko fahasivy. Zakaria toko fahasivy zany amin'ny page 877 na pejy fa 770 sy 700. Zakaria toko fahasivy raisika ny andinin'ny faha 12 sy faha 12 mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aminao koa noho ny rano ny fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Dia io mandiny manaraka io hoe anio no anambarako hoe hanonitra roa eny ho anao aho. Avy ireny frazy farany hoe anio no anambarako hoe hanonitra roa eny ho anao aho. Inona ny dikan'izany? Misaotra tao amin'ny mpitory-teny teo izay araka ny voalazan'ny paster Francia teo la réunion fa azadino fa tamin'ny andron'ny Mosesy izay namonoan'Andriamanitra lamato rehetra tany Egypta dia nanafatra izy aloha hoe Asora
tonambaravaranareo fa andalo fotsiny a ny fahafatesana fa nareo a petra tsara aza mivoaka alina ny andro tonga tokony anjelin'i Jehova zay lahy matoa rehetra na biby na olona dia ringana dolo tamin'iny alina iny a ana dia ny zanako farao aza maty natahotra mafy dia mafy dia mafy dia mafy mihitsy a hatramin'ny zanako misesy hoe inona zany inona zany inona zany satria mikikika isaka tokantrano kikikikika daholo a na dia efa lamatoa efa antitra aza maty dodaholo a lamatoa tanora maty do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 lo satria niaro tamin'ny fahafatesana Andriamanitra ity zany ny satria izy anio nanambarako hoe anonitra roa eno anao a tsy misy hafan'izany nataontsika hatramin'izay Jehova foana niady ho antsika alefasony rano dia ny rano Jesosy hoeny amin'ny rivotra hoeny amin'ny habakabaka ny afony Jehova andoro lanitra Madagasikara sy lanitra zao tontolo zao mba hitsahatra ny coronavirus narovantsika gasy sa tsy narovany narovany voninahitra ho an'i Jesosy izy amin'izany nalefantsika koa ny hoe tahaka ny cyclone io lasa ny tenany a rambony sisa tandremo dia hoy ny tenin'i Jehova hoe Jehova rery ihany mahay manompotompoka ny dragona dia nalefantsika koa ny ran'i Jesosy a mbola velona so amatsarintsika vita zany tahaka ny eny anjely teo a ny anjaran'Andriamanitra nandalo 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 niaro ny eraky ny lanitra gasikara fa izao kosa anio no anambarako hoe hanonitra eny roa eny ho anao singulier zany any atokantrano zany manomboka androany zany da zao itadadio zay teny zay ninina lefako mihitsiny a iny fijoroana vavolombelona iny ny afatro ny tompo dia izao mba enoy raha olona amin'ny zavatra efa nilazaiko anareo hatramin'izay rehefa nyteny taminareo ozy no hoe sady momba anareo a mbola hamonjy anareo a mba enoy zany minoany zany zay nataoko hoe rehefa tsy maty ohatr'izay tsika tsy maty tsony fa ny tompo manizingizina mihitsy hoe mba minoa zay zavatra lazaiko anareo zany fa hoe rehefa hamonjy anareo aho a dia mbola navitra anareo koa dia mba minoany zany anareo tsika teo da nanao hoe tezitra be ny devoly fa hiverina tahaka ny tsunami izay onjan-dranomasina mahatratra 5 metatra saika ndrapaka ny Madagasikara tamin'ny herin'ny androany tsika nataon'ny tompo hoe samy mivoaka dolo indray na mibaravarakely na ny an-davarangana na ny atokotrany tonga dia hoe stop amin'izay coronavirus le onjan-dranomasina be saika nafitra atsika iny tadadio a nisy teny anankiray tsy pelitra tao amin'ny televizion tao a voatenin'le ramatoa fa niandry niny mihitsy ny ako azy mivery hoe hiverina le filazana hiverina filazana fa tsy raiko tsony zao le filazana nandalo ngambo ianareo amin'ny Facebook mahino an'izany mbola misy ozy a valanaretina anankiray mahery vaika lavitra noho ny coronavirus manomboka amin'ny fay zay raha tsy disa hoe tsy tadidiko tsony taorianan'izay zay no voaraiko fa io karazana coronavirus anankiray zay avy io ary efa vorain-jareo ampandinika nio aretina io efa miatra
ny any sinoa zao a nanjary misy indray ny maty zay efa nieritreretina fa sitrana teo a misy indray ny maty hafa noho ny coronavirus ny fisehony coronavirus zany mbola hoe marary ando mikohaka na mivalana na sepotra na miakatra be ny hafanana mbola misy famantarana fa io le anankiray io tonga dia safotra fotsiny zao ny any an-dalana tsy tonga kory ny hopitaly dia maty ary io le nampitandrema ny tompo tamintsika tamin'ny heriny hoe amely ianareo fa mitandrema onjan-dranomasina ta 5 metatra lasany zany ny trano rehetrarehetrarehetra matiny zany zava-mananaina rehetra io le nitenenany tamintsika hoe tana mivoaka le faso indray ny rano a le faso indray a any amin'ny abakabaka dia miteneny hoe stop amin'izay le coronavirus fa tsy tadiditsika le anarany dia iny le onjan-dranomasina ngeza be saika nafitra atsika iny tonga dia niatona teo dia vo nitentsika hoe stop niatona izy a dia niena tahaka ny onjan-dranomasina tamin'i Jesosy hoe mangina mitsahara mino Jesosy hoe fa natsahatra teka ho azy Jesosy tsika amin'izany teka mafy piapa mafy zay mba mino ny zavatra lazaina zany lazaina efa natsahatra zany fa ny teniny devoly dia nilaza hoe tsy hahafaty anareo tsony a malagasy ozy a fa izao ataoko fanina anareo zay avy amin'janona aloha izy fanina any tsy raha itsika zany ny angatahtsika rehefa mandroka devolitsika naroviana dia ataovy hoe ale miverina any amin'izay naniraka anareo fa io le olona mandefa ny virus io ane ono sonoa Donald Trump miteny an'izany tamin'ny télévision nahita an'izany mihitsy ianareo sonoa ihany namorona an'io ho azoko nareo tsy vatako moa izay ho ataony ihany nahoana fa dia niteny marary mihitsy izy sady lasa filoham-pirenena amerikana zany dia zao ndray io rangana me virus ny corona io nahita virus vaovao ndray hoe tsy ataoko mafana tsy ataoko mikohoka tsy ataoko sepotra fa tonga dia daroako amin'izao io ny daroantsika nefa ny tompo efa nilaza fa hoe stop dia efa ny stop io aloha tsy hiditra ny Madagasikara fa raha manao tsika isan'andro vavaka any tokantrano any dia zao atao hoe ale miverina any amin'izay nanao an'io mba tsy hahalala zay ambonin'ny tany tsony ranga io misy oron'Andriamanitra hatramin'ny atodoany tsy hahalala intsony hanao zany zava-doza ho an'ny tany sy ny fireneny zany anio ane ho Jehova ny teneny zany anonitra roa avo eny aminao zany hoe le finoana kelikely teo zao ampitombony be dehibe fa izy no miasa izy no mandresy ny anjaranao no mino sotra tompoka dia samy mahereza daholo zay zany ny ataotsika araka ny lazaiko teo isan'andro zay raha nosotronao eto amin'ny tavoangy amin'ny masino afaka iny daodaholo iny ny tana maherin'i Jehova hanonitra ho anao hamonjy izy tokantrano amin'izay izy dia mba mahinoa zay lazain'ny tompo amintsika tsiraray avy samy tenin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra zay ny antony nanafoanana aloha ny fotoam-pivavahana rehetra androany mba handranisa tsika rehetrarehetra zany afatra Jesosy zany satria lavabe zay androany sotra tompo miaino zany tsika androany zay lazain'ny filoham-pirenena dia manapa-kevitra indray tsika araka zay lazainy eo na amin'izay fiangonana ny manaraka rehetra sotra tompo zao arytsika marana ny fotoana ny hira ataontsika zao dia
ny hira fa 770 amin'ny boky ny disy ny firana fivoazana hoe tsy misy soay afa-tsy Jesosy. Marina sa tsy marina? Na foko ny reniny tany manan-karena manana azy satria izy samy mitady zay fanafody daholo profesera rehetrarehetra sy ny manam-pahaizana isorana azy zany fa Jesosy manan-karentsika manana azy faly foana ao aminy faly aho miaraka aminy Jesosy tokana ihany fa na dia mahantra arytsika malagasy mbola manao hoe faly aho ao aminy. Ny andininy voalohany ny alohan'ny tsodrany ary ny andininy fahatelo hoe raha meloka atao amin'ny famoiza-po tsy misy fahazavana Jesosy kosa manao hoe ampandova ny lapan'ny voninahitra ilay fandresena tsangantsika rehetra. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy na voky ny areny tany manan-karena ho mahita azy faly aho aminy rea faly aho hoe faly miaraka Jesosy sy tokana ihany na de mahantra sambola manao hoe faly aho aminy re aho. Vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra le masina indrindra, le ambony indrindra, le tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Nanome anay ny zanako malalanao Jesosy Kristy mpiara-mivavaka aminay, mpiara-monina aminay, indrindra mpandresy anay tamin'ny ady rehetrarehetrarehetra. Faly zay ary anao mihitsy no milaza fa rehefa mba midera mitsinjany an-trano, mitsinjany an-trano fa nanao zava-magaga ho anareo aho i Jehovah tompony maro. Tianao tokoa izay hiara-paly aminao, ampianarinao mihitsy izay miara-mitsinjaka aminao, fa ianao no nilaza hoe mba tsarovy no zava-mahagaga nataoko ho anareo, ary io no mba nangatanao aminay fa tsarovy ny fifaliako miaraka aminareo, dia mba ho faly ianareo miaraka amiko, ary raha mitsinjaka dia mba hitsinjaka tahaka akoho ianareo. Zany ny afatra ry Tompo, fa manomboka izao amin'izay mpandresy zahay na inona ataon'ny Satana fampitahorana ho fanina tokoa izay tratrany, fa tsy fanina an'izany ny mpanomponao, tsy fanina amin'izany ny kristianina rehetrarehetra, fa mahatoky an'izany ny kristianina rehetrarehetrarehetrarehetra, fa mpandresy ny miaraka aminao Jesosy. Vavaka izay ho an'ny filoham-pirenena mba nomezanao azy hery, tanjaka, fahasalamana voalohany izy mivady, mba tsy ho azon'izao coronavirus zao, mba tsy hakivy azy koa fampitahorana ataon'ny Satana, fa efa resy vavany maty an-drano zany ho ataon'ny devoly io mba tsy hampatahotra azy zany. Menao azy mihoatra lavitra aloha izany Jesosy ny fahendrena hitondrana an'izao malagasy zao. Jesosy, raha mba mety ianao ilazao izy. Efa nomenanay ny hery, nomenanay koa ny fanafody, mba velao hitady sy fivelomany amin'izay ny malagasy Jesosy. Aiza ny hafaranay? Raha nona ny malagasy, raha nona ireo tambany vohitra,
raha nona ny fianakaviana tsirairay avy. Jesosy mahafilavitra no matin'ny koronavirus izy ho matin'ny anoanana rehefa kelikely. Ary eo ny angatahako aminao ny azy nomezanao ny fitondram-panjakana fahendrena mba hijery izany vahoaka zany ndra sanatry kanona izy mba tsy hitrotra Jesosy. Ngataka aminao mihitsy mangataka aminao mahatolory saina ireo fa ianao no manana ny heverana anay. Fa ny koronavirus efa resy tsy mahivita ninninina intsony manjary oatra mampatahotra anay menakavy. Esory aminay ny tahotra. Meo anay ny hery araka ny teninao hoe vavan'i Jehova tsy miova. Zay nolazaiko taminareo tsy miova. Fa rehefa milaza hamonjy anareo siaro anareo dia tena mamonjy anareo siaro anareo misaotra Jesosy. Mangataka anao ray minitra dia ray minitra ara Jesosy mba hivavaka izay ho an'ny tanindrazanay, ho an'ny tenanay, ho an'ny akonanay. Tanteroara ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao mba hataoko aminao. Ianao ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra. Voaraisany vavaka izany. Isa tokantrano ianao. Anamasina rano daholo izay. Izay sotroina rehetrarehetra. Izay ny fiarovana mafy ho anay. Fa izao koronavirus izao Jesosy. Na izay virus vaovao, voaforonina indray amelezana. Anao izao tontolo izao. Vavaka izay kehitriny. Any atokantrano rehetrarehetra any zao andro toandro zao. Ngataka aminao zay. Tantarao mihitsy Jesosy ny teninao hoe ninninona angatanareo amin'ny anarako ataoko izany. Matovy tahaka an'ilay tinela tany Gadarenina. Masika be zany, masika tsy hita, mamono olona. Fa rehefa tonga ianao Jesosy dia mifony izy, mifony aza mampijaly anay. Avy alao zay hoe ny any amin'ny kisoa dia hoy Jesosy mandehana. Zany Jesosy. Zay ny fanirianay ny andefasanao mihitsy ny herinao sy ny fahefanao amin'izao lehilahy sinoa anankiray ao zao mpamorona virus mpamon'olona devoly mpamon'olona hojinjainao manomboka androany ny atodoany foana tanteraka tsy havita ninninina intsony satria mpamon'olona fiadina efa resy araka ny voalazanao tompony laza hoe ny fiadina rehetra voaforona amelezana anareo tsisy hampaninina anareo fa foany ao anatin'ny atodoany zany dia reseo lahatra izy mba hatoky sy mino fa ny fahefana sy ny hery dia anao fa tsy an'olombelona. Ianao Jesosy miteny mandana amin'izao tontolo izao nareo roay zany devoly zany efa nomeko fahefana ianareo aza matahotra ny hery rehetra zay entina amelezana anareo aza matahotra an'izany tsony sady momba anareo mbola monjy anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela avy any Nazareta hitenenanay rehetra eran-tany eran'izao tontolo izao ento ny kristianina rehetra manerana ny tany miala amin'izay anao koronavirus ny vaovao miverena amin'izay namorona anareo poteo zay namorona anareo raha vao zay namorona anareo foanatra amin'ny atodoany Jehova tompony maro ny hoany amotika azy andravarava ny fisainany ampibebaka azy fa tsisy ninninina foana amin'izay zany manerana ny tany manerana ny nosy manerana ny Madagasikara zao tontolo zao eny Jehova no miteny an'izany fa hanonitra avo roa eno anao aho manomboka androany dia mba ho velona zao matsara ny mino rehetrarehetra manomboka androany Jesosy. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Rainay izay ny an-danitra
ho masinany eny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao any sitraponao ety tahakny eny an-danitra manen'io ny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondrany amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisiny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao androany efa nyteny taminao aho fa zanako ianao asany tanako anao adidiko ianao aza matahotra ary aza merikerika fona fa sady momba anao ambola amonjy anao fona vavany Jehovah miteny an'izany tsy miova ary tsy omba fa efaiko aminao zay rehetra nalon'ny vavako Jehovah tompony maro ny teny an'izany Jesosy zokontsika malalantsika tiantsika miara-mivavaka antsika hatranisa tokantrano hanamasina ny rano rehetrarehetrarehetrarehetra zay masinonao androany ierovanao ny ankonanao sy ny tenanao manontolo hanananao ny fiainam-pifanina sy ny fiadanana dia ny fiadanako zay omeko anareo Jesosy sotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Fatelo raha meloka ho aminy famozy tsy misy fahazavana tsy misy fahazavana Jesosy kosa nanao ampandovy tsy kosa nanao lapany voninahitra ny voninahitra ka faly aho faly aho miaraka Jesosy sy tokana ihany na dia sabolamana hoe faly aho aminy re aho teka ho antompontsika misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitany rehetra tanteraka tokony izany mianaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina dia samy mahereza tompoko reto vady efa navoanazy ve reto ay ay Fatinandamande usambachana Fatinandamande ulafachana Fatinandamande iyakachana Fatinandamanja iyadanyana Fatinandamanja usambachana Fatinandamanja ulafachana Fatinandamanje iyakachana